klasy tokovavy tonga sondra isika atao anatin'ity fandarana manokana ity izay efa nampilazana tamintsika moa tamin'ny alalan'ny soratra teto ambany teto na ny ticker izany mazava ho azy araka izao hitantsika izao koa dia ny pasteur mayor André Christian Dieudonné no vahintsika amin'ity an'ity izay filompanorona ny atoko GFFM ana-Gideona fandresena ny fahantrana eto Madagasikara raha anisany ho candidat ho filoham-pirenena ihany koa izy amin'ity taona ity miarabanao pasteur. Miarabanao fandresena dia miarabantsika rehetra koa ato tokantrano ato amin'izao andro efa rehevareva zao manaraka ny fandarana CDB miaraban'ny tonton tantine ny ankizy rehetra tratrana mpisakafoanana nareo dia miaranao sy mitomany miarabanao koa mifandrinao sady tsotsotra manaraka ny CDB. Ya, izara roa ny fotoanatsika ho amin'ity an'ity ny tapany voalohany dia resahantsika mahakasika ny antondian'ny pasteur eto an-toerana ary ihany koa mahakasika ny raram-pirenena izay somary efa mafanafana ihany amin'izao fotoana izao ary ny tapany faharoa dia andraisantsika ampijery an'izay nanjary amin'ny alalan'ny antso Tarby. Matomboka avy hatrany pasteur ny fanontaniana lisin'ny 4F zany hoe atrikasa lehibe mitaterany 4F teto anisan'ny hita ianao tamin'ireny fotoana ireny nisy ihany koa androany fotoam-bavaka lehibe izay nitanterahiny fiangonana apokalypsy toa ihany koa moa ianao mazava ho azy filompanorona ny fiangonana apokalypsy maneran-tany ianao ho amin'ny rapitso ihany koa araka ny fandarana izay voanarantsika teo dia nisy ny fotoam-bavaka miavaka moa izany izay anahandreo fiangonana zandrany ireo zavatra telo ireo ihany koa mahatondianao ty pasteur sa misy zavatra hafa ihany koa tondianao fianarantso. Voalohany indrindra aloha zany sotra vatabe atsika ato amin'ny télévision CTV zany minanasa manay manokana ao anatin'ny programme anasa amin'ny fandalovako ty faritany fianaratso daholo ezaka tany saina atao satria mbola tany ambositra zay fa avy eo tany fandriny nandalo tao maso zay vao tonga teto fianaratso zany dia nisy fanasana ny mitaroaza efa iny fa eo koa ny famanginan'ny fiangonana eto fianaratso fa ny tena zavatra lehibe ihany koa dia ivona raha atsika niaraka nanaraka tao zany fandarana tamin'ny nataon'ireo fiangonana hoe zandriny zandra zay ny ilazana azy fiangonana zandriny izay anognana fitaovivavahana zany zay atao ny lahady zao amin'ny maha hoe pasteur mayorina mpanompon'Andriamanitra mpitondra fivavahana kristiana ny rahan'Andriamanitra tsy hitondra fiangonana ihany fa ny firenena mihitsy dia mifanaraka amin'ny mahasamy kristianina zany hoe raha natao mba hoentina mivavaka ny mpanompon'Andriamanitra hitondra firenena zany zava-dehibe zany hoe anavitra firenena zany ny mpanompon'Andriamanitra fa tsy mpanao politika intsony no ny rahan'Andriamanitra monjy ny firenena satria efa beda be ny mpanao politika efa nandalo tao zany fondrona ireto fiangonana sandriny ndreky mba efa nometanana zao mbola atao hoe zavatra mbola tsy fahita loatra ary to mbola tsy hita teto amin'ny firenena mihitsy ty zavatra iseho rapitso ty zany hoe ty fotoam-bavaka zay ana fiangonana sandriny ity indrindra hoe fiangonana vavakalady miaraka fiangonana vavaka sabotsy zany hoe le fotom-pivavahana zany misy fahasamihafana be mihitsy ina no mety ho anton'izay pasteur hoe misafidy hoe hiaraka avokoa rehetrarehetra hoe misy antony manokana mihitsy hoe mahatonga izay. Le izy zany aloha raha ohatra atsika zany mijery amin'ny baiboly zany misoratra masina dia tena misoratra masina zany amin'Andriamanitra zany tsy misy fanavakavahana zany tsy zarazaray ny fotom-pampianarana na ny doctrine zany raha ny sitrapon'ny Kristy zany dia mba horay ny kristianina rehetra ary efa sara zany io anehoana hoe raha atao hoe mety hiavana mpanao politika moatra tsy dia sarotra ampihavanina zany fa eo amin'ny samy kristianina ohatran'ny raha tenina miaina amin'izany hoe tenin'Andriamanitra zany ka hoe samy matsapa hoe vaovela heloka ary nandray an'izany Jesosy Kristy zany ho tompotsy mpamonjy ny fiainanao dia ohatrany tsy dia sarotra zany satria raha mijerytsika ohatra hoe ataontsika ny fiangonana FFKM raha ny FFKM anke zao fandresena jerevanao samy hafa ny fotom-pampianarana fa mitambatra ao anankiray zareo am'le hoe mbaloray ihany tsika iray atsika eo amin'ny Kristy ary ohatra zao hoe ny fotom-pampianarana ohatra zao no alefa ambony latabatra ka edinina hevitra
amin'ny fomba zay iarahana ny amin'ny fiangonana zokony na reny ny fefikaina zany dia tsy possible mihitsy hoe hiaraka ny protestant sy ny katolika fa nohony hoe samy kristianina tsika dia andriamanitra iray no inona kristy no inona dia andao ary fanometanana hiaraka ity dia neny fefikaina moa zany rafitra misy azy nola mijanona amin'ny fiangonana efatra fa raha izao zavatra miainga aveto fianaratsoa zao miaraka ny fiangonana zany na mivavaka zaposy na mivavaka lady dia za mino fa ho tafaraka ihany ireo fiangonanareo na dia samy manana ny fotom-pampianarana raha raisikotra fotsiny ele ahoana moa tsy avitany fiangonana zandriny an'izany ohatra ny fefikaima le tsy mitovy ny fotom-pampianarana tsy mitovy ny liturgia na ny hira tsy mitovy na io katolika sy ny protestant fa zao mitambatra zareo ho anankiray malalany fefikaima samy manana ny fotom-pampianarana samy manana ny rafim-pandaminany samy manana ny fitantanany ara-bola fa tsy misy mifampiditra reo na iray a hoe ohatra hoe ataontsika hoe ny fiangonana katolika miditra amin'ny raha fitantanany fiangonana protestant na ny protestant miditra ny katolika na isan'ny protestant luteriana anglikana efitsika ema dia tsy mifampiditra na fitantanana ara-bola na ny liturgie fa ny firana ohatra ny hoe iraisana dia mahavitan'izany le fiangonana zokony satria zay moa zany lazana azy reniny dia ahoana koa ary no tsy avitany fiangonana zandriny rehetrarehetra am'izay raha hoe tena fitiavana no entina hitondrana azy hoe mifankaty zany dia fitiavana hitondrana azy dia dikan'izay hoe mety hitambatra hivorona ho ray ny fiangonana zandriny rehetrarehetra ohatra zany resako zany fa samy manana ny fotom-pampianarany samy manana ny rafim-pitantanany ara-bola samy manana ny rafim-pandaminany ao le fiangonana fa mpamivorona anankiray koa zareo dia raha ohatra zany hoe sitrapon'andriamanitra ka vitatsika fiangonana zandriny zay fiarahana izay keo dia lasa le fefikaima sy fiangonana zandriny sisa dia moramora kokoa moramora fa hitambaran'le fiangonana kristianina ray adaoly am'izay nefany a samy manana ny fotom-pampianarany a ny rafim-pitantanany a fa ny zavatra zay tsy tovizana no iraisanao fa tsy hifampiditra hifandraisy lahatra ny fotom-pampianarany ankila sy ny an-dany dia mivorona ho rayntsika satria amin'izao fotoana zao nke jereo tsara ny silamo silamo efa miezaka mieripatrana eran'izao tontolo zao ary matanjaka izy fa ny silamo koa ne misy karazany misy hita misy sunita misy bora misy koja mbola misy afaka ohatran'izay ary zany fa zao reo dia silamo daholo reo na samy hafa mohamady sy hoallah ihany ny mpaminany sy andriamanitra iarahan'ireo dia hoana koa tsika kristianina na samy hafa koa zany na amin'ny fiangonana zokony na ny zandriny no tsy avidy vorona anankiray fa raha tsy mivorona anankiray tsika kristianina zany fa isamy iziriziry ny fotom-pampianarana sy fa samy hafana foana dia rakotro ny silamo mety tsika azon'olona zany hoe hotafitra anatin'ny fefikaima koa fiangonana zandriny dia mitambatra anankiray zany fiangonana kristiana zay nge tadiavy hoe mba ho ray daholo le kristianina zany fa zava-dehibe zany ny fotoana rapitso alahady moa zany izy io na rehefa fotoana hafa tsika meno an'ity de hoe tamin'ny lahady le fandarana azy le raha anatin'ny fiangonana zany to amin'ny espace royal zany za misora manokana ny pastora sy ny trokany fivavahana ny fiangonana zandriny rehetra zany tsy tsika kristianina rehetra fa efa manomboka misokatra am'izay tokoa ny fiainam-panahtsika zany ary hita mihitsy hoe misy herin'andriamanitra tsy tanan'andriamanitra mahatonga an'io zavatra io tanteraka fa raha ny sitrapony devoly io tsy ho tanteraka zany hoe hiaraka zany sa manana ny fotom-pampianarany ihany ka rehefa mivondrona ianao zany dia tsy hidirana mihitsy zay zavatra mety tsy fandaranana tsy hitovina zany nataony fefikaimany fandraisena zany nataony fefikaima zay zavatra tsy hitovina amin'ny katolika sy ny protestant na ny luteriana sy ny anglikana ny fitsikaima iny zany tsy fampiresahana ao anatin'ny lay fikambanana anankiray zany na le rafitra anankiray fa iny samy mitondra ny aminazy dia zavatra iray ny iraisanao kristy sy andriamanitra zany dia mitory ny famonjena ny fibebahana ny famelan-keloka ny finoana
fanantenana fihevian'ny Kristy lanitra apôstany vaovao. Eny azitra kely mahakasika ny ara-pirenena amin'izay asika pasteur ny tenanay moa anisany nareny poriteninao androany pasteur nisy ny fianambeny fiangonana apokalipsy rezona fianaratsoa androany nisy ny toriteny izay nataonao izay mbola valatsika eto amin'ny fahitalavitra moa izay toriteny izay fa ny tena nahagaga sy nampametra-panontaniana pasteur dia hoe voalazanao tao anatin'ny toriteny ny zava-miseho tao Antananarivo tao androany satria misy moa mihetsika iny izay nataondreo solombavambahoaka avy amin'ny antoko-panohitra no tsy fakasitrahan'izy ireo ny lalam-pifidianana nefa ny ianao aty fianaratsoa iny mihetsika ny Antananarivo tamin'ny orany nanambaranao toriteny ny eny vaovao izahay misy ny atao hoe arotaka tao Antananarivo tao zany hoe misy ny torabato ny bomba lacrymogène moa tsy lazaina atsony misy ihany koa ny olona voatifitra tao anatin'izay ary nisy ny maty zavena fanafana mihitsy zany toedrana tao ary voalazanao tao anatin'ny toriteny zay efa hitan'ny faminaninao hoe zay pasteur mahatonga zao hoe teny an'ilay izy ianao nefa ty fianaratsoa ny zava-miseho ny Antananarivo amin'ny fotoana mpitorinao teny efa hitan'ny faminaninao hoe amin'ny hoe mpaminaninao hoe niveau zay fiangonana apokalipsy zay le zany raha ny tena marina le toriteny nataoko androany efa perikopa ao anatin'ny programman'ny fiangonana apokalipsy maneran-tany izy io ary io perikopa zay nazavain'androany tamin'ny toriteny teto fianaratsoa io dia efa tamin'ny volana novembre izy io no namboarina dia misy isan-kerinandro perikopa io dia mandeha isam-bolana dia mandeha isaky ny telo volana ka manontany ianao hoe hitan'ny faminaninao ve le izy tsy hoe ny faminaniko no nahita azy fa le tenin'Andriamanitra toriana atao amin'ilay fiangonana zany zay efa vita heritaona alohan'ny taona vaovao zay hiditra no miresaka ny zava-misy mifanindry mitoe-javatra mitranga isan-kerinandro isam-bolana eto amin'ny firenentsika malagasy dia io le manao le perikopa io zany tsy zatsy eo anatin'ny olona manao an'io fa reo fikambanan'ny pastoral atao aminay no manao azy io isa-taona io zany natao zany hoe raha hiditra amin'ny taona vaovao anao zany dia ty amin'ny volana novembre dia efa vita iny perikopa amin'ny taona vaovao zany hoe janvier hatramin'ny farany taona dia nagaga tokoa ny perikopa zany tamin'ity sabotsy ty zany 21 avril dia miresaka ny Jérémie mpaminany miresaka ny faravan'ny Babylone le izy zany fa ny zavatra nyresahana tao dia tena ny sarin'le zavatra nitranga tao Antananarivo mihitsy satria zay le voasoratra tao anatin'ny baiboly dia zany tsy ahy iny zany tsy ahy iny fa efa Andriamanitra mihitsy no efa miteny eto amintsika efa niresahany daholo le filaharam-be dia fifaninjena dia korotana dia misy fatiolona dia misy raha mandrika dia misy vahoaka be efa ny maramila fa resy ny maramila na za koa raha le gaky satria mpitoriana teny eo tsisy malala zay mitranga le Antananarivo any za hitanareo mitoriteny eo dia manomboka fotoam-pivavahana amin'ny sify dia eo daholo tsika dia samy miandro ny fotoana rehetrarehetra dia tonga ny toriteny dia io perikopa io any nazavay zay indrindra mantsy nampametra-panontaniana pasteur satria mieny vaovao mihitsy izay tao anatin'izay toriteny zay efa fantatra ihany koa hoe zany ianao hoe mety hoe fantatrao le perikopa amin'ny herinandro hoe zany hoe sa ny ao amin'ny fiangonana apokalipsy hoe isaky ny amin'ny fotoana manaraka indray izay indray voadonihana indray ny efa voasoratra anaty perikopa io hoe nandray ny tenin'Andriamanitra aka zany hoe io perikopa io zany za tsy mamaky an'io raha tsy isaky ny zoma arivo le anao fotoam-pivavahana ara-pito sabotsy io bezoma mamaky azy mijery hoe inona indray zany zavatra resahana io zany ho resahana raha-pitso ka raha hoe sady lasaka candidat ihany koa moa ianao ahoana fahitanao andrenentsika rehetra resaka lampifidianana moa eto ny resahana zay maro reo andindalana tsy neken'ireo sombaravahoaka avy amin'ny atoko-panohitra reo ary nambaran'izy ireo fa hoe anisany isy alabato raha ino no ekeny raha ino no ekena hoe hoampiarina ke fanjakana hoampiarina raha fahitanao an'izao zava-miseho eto amin'ny firenena zao mety ho lany ihany ve izy sa le lampifidianana ka iny le fandresena no atin'le korotana zao iny le lampifidianana iny ary le lampifidianana zany efa samy efa mahita daholo efa miteny daholo ny rehetrarehetra hoe
raha io lalam-pifidianana io a na za efa nyteny anjany hoe tsy ampilamina io fa raha ohatra moa io zany lany eo a ka tsy maintsy asiana ny fifidianana tsy maintsy andany an'io zany tsy maintsy anao fifidianana ao anatin'io fa za mahita hoe raha io lalam-pifidianana io dia tsy maintsy hitondra korotana io na alohan'ny fifidianana na ao anatin'ny fifidianana na aorinan'ny fifidianana dia ty izy nataontsika hoe lanina ankeriny zany tao amin'ny solombavam-bahoaka dia nandeha ho azy koa izy tao amin'ny loolona tao amin'ny sénateur zany dia any amin'ny ACC dia ny ACC zany niazo azo teo fa hitako ny ACC dia izao niandry ty tsangandavatra tandroany sabotsy ty ny ACC hoe aloha andrasana ny tranga ho sabotsy milamina ny tantara dia lanitsika io raha tsy milamina ny tantara dia andray fanapa-kevitra ihany tsika hoe aloha tsy lalina io fa averina indray dia ny ACC zany hitako hoe misy afetsifetsena ihany ny azo eo fa tsy lazako hoe akanosany fa tsy samy andray fanapa-kevitra akinina amin'ny zavatra mitranga eo dia raha zao fandehan-javatra zao a tsy andany an'io ny ACC satria raha vao mandany an'io ny ACC dia mety iroatra makany ndray ny vahoaka ary dile fatao daholo ary mety ho rava somay eo le ACC io raha sanatry ny vaka atao hoe andeha andany an'io raha zao situation mitranga fa ny zavatra tena tsapa sy hita pasteur ny olo-pirenena tsirairay indrindra ro vahoaka madinika tsy teny miasa saina loatra zay zava misy ara-politika fa ny azy a ny fiainany le nazy ny tena mandininy zay apetiny fiainany sy zay atiakatra an'izay hoe mba hitovy amin'olony rehetra izy mba hanakarena mba misy hoany isan'andro mba hilamina ny fiainany satria anao irosaka candidat fo-pirenena mity taonavana ny folo sy roarivo ty dia manitikitika ireo olo-pirenena zay sendranay ihany koa moa zany izy ty dia hoantaninao anay mahakasika ny arikarena faobe sy ny hoe arikarem-pirenena matetika nakarena vetivety aloha anao mba te antaninao anazy ay mba mizary tiako antanina kely aloha ty anareo mampanao gazety anareo inona vaovao farany tany an-taninarivo tany io zao fa na ny olona zao menotsika iny zao mba mety te elo ina tokoa vaovao farany tany inona ny tranga-javatra tany misy ny zavatra siva ve misy zavatra may misy maty misy naratra ny vaovao farany zany ye arak'izay moa pasteur dia misy tokoa moa zany ny araka le fanavara tamintsika teo dia misy ny hetsika izay tanteray ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny tompompanohitra tao Antananarivo tao nisy ny fanakanana izay nataon'ireo miaramila zany ireo mpitandro filaminana telo mihitsy no barage nataon'izy ireo ary dia ravan'ireo vahoaka marobe avokoa izay misy ihany koa maty hatreto aloha mbola tsy azonay tena hoe isan'ny maty tena marina fa mandidina ny efatra eo no vaovao azonay farany mahakasika an'izay maty zay ary misy ny fiara-mpitandro filaminana izay nidoran'ireo vahoaka marobe manao zay kesiketseranay misy moa nytolabato misy ihany koa mivavaka fimodraina fa araky ny fanambarana teo marobe ihany koa ny naratra tao anatin'izay izay no farany mahakasika an'izay hoe hetsika moa zany resahanay sy pasteur teny toizy zay andazy aloha no mbola tiako resana kely zany zay hitanao ary zay fa zay tokoa le raha-pifidianana hoe mety hitondra korotana io araka ny resako na alohan'ny fifidianana na ao anatiny na ao aoriana dia mbola tsy nandeha kory ny fifidianana dia io izy fanokoko dia raha zao trangan-javatra zao zany tsisy fifidianana mity tsisy fifidianana dia anao ve mahakandidanao irosy ihany ve no tsisy fifidianana zay ka zangy iroso efa nihiraka ny aho hiraka andriamanitra no natonga anao hoe irosika filoham-pirenena ka na mitona ho avy io na mitona ro vina no isy fifidianana dia pasteur Mahiolo tonga am'le fiteny zareo tavatra hoe fapare satria ny vahoaka koa fa décidé hanova ny vahoaka fa décidé hanova pasteur Mahiolo fapare dikan'izay na isy fifidianana am'ty taona ty na tsisy dia efa vonona foana ka mazava ho azy aky zany raha tsisy fifidianana am'ty ary za fa nyresaka ame koa tamin'ny faraparan'ny volana mars angamba izy io na voalohan'ny volana avril tamin'ny télévision aravavy anankiray tamin'ny TV plus atsika efa naheno azy mety efa nahita fa rehefa nataoko tsy fa aminanina fa rehefa nataoko ny analyse vitrangan-javatra atao solombavam-bahoaka le hoe andaninanay le lalam-pifidianana io dia tsy maintsy olany raha
randrafitra feny firenena eto amitsika hoe tsy maintsy olany io fa raha io no lany eo miteraka korotana ka raha vo miteraka korotana dia mety andeha reny teteza mita isika dia mety ho foana io solombavam-bahoaka io ho foana io sénateur io tam'izay a fa raha zoatranga amin'ny zavatra misy zao tena ho avy am'izay tokoa io tena ho avy am'izay io raha zoatranga ny zavatra misy zao ho avy am'izay teteza mita zay ary na tamin'ny télévision anankiray koa ry a nresaka tamin'ny TV plus zany nresaka ny tamin'ny vaovao nanotaneny zareo dia ny télévision Sky One koa zay marika io télévision fanjakana koa za tsy natao raha fa niteneniko tokoa io hoe raha zoatranga ny zavatra misy zao taorinan'le falanin'le lalam-pifidianan'iny tamin'le assemblée raha zoatranga ny zavatra misy zao ohatra no any amin'ny teteza mity ty raha ty ka tsisy fifidianana io satria raha vo misy korotana eo karava ro androm-panjakanareo dia tsy maintsy mbola anao anova lalam-pandrenana zany satria anova rafitra trany fotony anova lalam-pandrenana anova lalam-pifidianana dia mbola mety isy référendum dia zany tsy ho vita amin'ity taona ty zany fa tsy maintsy amin'ny taona ho avy ihany zany raha malaky dia zay ny fa hitako azy ka io zany raha fijeriko an'le trangan-javatra androany za mahita fa tsy hijanona io etsika andreo le reo vahoaka reo tsy hijanona io raha tsy tonga letrany amin'ny ary ho avy am'izany io fitakina ny fialan'ny firenena-perinasa sy ireo membre ny gouvernement ho tonga am'izany io resaka io ary raha ohatra ka tsy mamaly an'izay filoham-pirenena fa mijanonao dia hitatra lava ndray io ohatra ny 91 72 91 2002 2009 ary dia mety ho hafarany ndray mitondra vahoaka any amin'ny zone rouge ndray ny hafarany raha ohatra ka miziriziry ilay filoham-pirenena zany amin'ny filoham-pirenena aperinasa mbola tsy tapitra ny mandany droany kotsiny na niaro tena hoe zay tsy hiala azony filoham-pirenena tao koa mbola tena ohatra ny filoha ravalomanina teo hoe tsapo aloha ny herinareo vo mitsapa ny herinay fa zay tsy hiala satria ao anazy ny fahefana dia raha efa ampiziriziry eo no tota dia satria nao fa manontany resaka toe-karena ihany ma dia totongana indray toe-karena atsika io dia efa potika mihitsy io vao mety rava fanjakana io raha ohatra ka ziriziry anakiray fa raha mahatsapa tena ny andany tsy nekina andeha amin'ny fitonina jeronavyn'le firenena dia tsy maintsy misy ray mandefitra ny am'ireo fanontanina miperaka izy any andefitra ny filoham-pirenena fa eny andefitra mametra-pelana hiala sa iziriziry ny filoham-pirenena hoe tsisy miala zany ety fa nareo no mandefera fa aloha ny firenena mba votana fa zakontanina zay sary mety hita zany ka raha hitatra lava io dia ho avy amin'le resaka toe-karena ny resahanao tao zay dia ho azavaiko ndray ny anton'izay fantany kely mialohan'ny ametrahako an'izay resaka toe-karena zay a pasteur aiza hoe za zany fameninao zay raha hoe raikitra zany tetezameta dia misy ny faminaninao hoe ho apetraka sa ho fidina aiza ho aiza zany zay mety anao hoe zany le vo tonga amin'ny faminanina hoe zany le faminanina aloha zany dia zao hoe le faminanina dia tsotro le faminanina mazava hoe mbola misy mpitondra roa aorinany filora valomanana zay le faminanina mpitondra voalohany teteza mita dia mpitondra faharoa zany ty fanjakana ty dia za mba tsy dirako ny hoe za hidina an-dalambe anonga mpanjakana sy moko fanjakana satria zay fa metrahana olona anankiray dia aleoko ny safidiny amin'ny hoe ny safidim-bahoaka koa dia efa metrahana olona anankiray eo fitondrana ka efa aminaniny minazy hoe apetraka dia nefa nazavaiko iny telo fa namametraka olona ho mbola veriko ihany so misy olona tsy naheno raha tokontsika miresaka zao na mametra-pialana ny filoham-pirenena na maty izy dia tsisy fifidianana zany fandretrera fa misy olona anankiray apetraka eo ny faharoa grève be ohatrany 72 91 2002 2009 tsy zao mitranga amitsika zao io koa zany fa metrahana olona anankiray io fa tsy maintsy misy raha latsaka io tsy maintsy misy faty olona io dia ny fahatelo fifidianana safidy vahoaka mametrahananao ka raha ohatra ka hoe fifidianana zany no ametrahan'Andriamanitra eo dia mandeha zany hatrany amin'ny fifidianana na dia misy teteza mito eo zany fa raha hoe tena tsy fifidianana no ametrahanao fa tonga dia ndia apetraka
de raha zay le tetezamita ka tonga ty amiko le fanjakana de zay zany le napetraka zay satria ny tetezamita nge natao anomana fifidianana zany rehefa mipetraka eo ikarakara fifidianana le tetezamita ka raha ohatra hoe fifidianana ny tian'Andriamanitra miatrahana anao de mety olona hafa no ataony amin'ny tetezamita de ny tetezamita zany manomana ny fifidianana za koa tsy hiady za olona tsy mpanao politika ka ndeha hitady seza andeha hiady toerana hoe de tsy zarangano atao vao fa zany rôle tozy ny le noir band io ko rôle hono de za tsy hiady am'zany fa raha ohatra kosa hoe manaiky ny be sy ny maro resy lahatra hoe ty rangara mbola omena ny tokony tim na tokony mapara na tokony SVM korota mbola korotana ambony ambany fa aloha mena olona neta de zareo misafidy an'izany fa napahakevitry zareo zany na ny maramila na ny civil sy ny ray aman-dreny be rehetrarehetra eo sy ny fiangonana mety mahita hoe omena ny ty mapety ny ty na omena ny ty na omena ny ty de miano olontsika zany fa za ndraiky zany mipetraka za hoa tsy olona mitady toerana raha olona teo filoam-pirenena na mitady toerana zany tamin'ny 2013 de fa nanao mba tsy hombatiny vavambohoaka nyle hoe tsy tanteraka ny 2013 fa mpampina ny sambo nefa ny fifidianana ary nytombe 2013 ka zay indrindra mety mampanontantena ny olona pasteur mahakasika an'izay hoe no apetraka sy ny fifidianana sy maro fa zay hoe sao de misy fiarahana pasteur Mayola raha amreto zareo sombarovaoka avy amin'ny tompanohitra reto mahatonga mihetsika androany io za aloha zany mahapasteur anahy za de miara-miasa amin'ny olona rehetrarehetra tsy mety zany hoe pasteur zany hoe miandany ery anao na miandany aty fa za miara-miasa amin'ny olona rehetrarehetra io nge lazaiko anao rehefa andresena za ihany angamba ny tonga amin'ny fanjakana io tsisy vary politika io tsisy vary faty politika io fa raha mbola ny tim na ny mapary ny tonga amin'ny fanjakana sy ny mpanohatra tsy afaka ny fidorana ASVM manao aizy ary zao rehefa manomboka izy anomboka io za mbola tsy de naheny vaovao firy avy any fa zao za mino fa nitoerany ny ASVM rehetrarehetra any zao efa anaty liste anjalaro atao ohatrany tamin'ny 2009 ary tsy fantatro nefa misy nitafiany sy efa mety efa natao miary any zany ary za koa mino fa na ny amin'ny tokony ASVM ny akamoron'ny olona zao mety efa fa le tena londony mpiaro ny fanjakana reny mety efa misitrisitrika daholo koa zala reny mety efa misitrisitrika koa donc raha io zany ataoko hoe mbola ny aty amin'ny antokony mpanohatra sy ny sisa ny mahazo fanjakana varofaty tsy fakahitany za rero za tsy manana varofaty atao amin'ny filora varomanana za koa tsy manana varofaty atao amin'ny filohan'ny rajoely za tsy manana varofaty atao amin'ny filoha rajonary mampianina tsisy varofaty ataoko amrena ny filoratsira na ataoko izy koa zay mety mpanao politika zany olona mbola tsy fitondra fanjakana ka nanao ratsy tamin'ny hafa na nanaovany hafa ratsy fa mampitondra fivavahana anazy io izy ny baiboly hoe ataoko zay havanana amin'ny olona rehetra zany zao ny ranona isy fingorana zany no fotoam-pivavahana rapitsola miavana amin'ny olona rehetra de mifamela am'izay mety tsy fantaterana fa raha tsy mamela ny heliko ny namanao izy soratra masina zo avelan'Andriamanitra koa ny heliko zany hoe tsisy ifandraisany aminao mihitsy zany ny antony letsika androany eo sao de hoe zay no atonga anao fitondrana mba misy andrenetsika reny de am'zay tanteraka ny fanao ka ahoana moa no mampitonga an'izany hoe isy ifandraisana any ny anay nge anankiray ihany ny député ao amin'ny assemblée ray ihany zay tsy manana député roapolo na efapolo ka de aprisika an'le député hoe tonga de terre zalahy fa sao de mba zao no occasion bonne idiran-drapasy ao amin'ny tanàna eny pasteur ndao hitra am'zay tsika ao anatin'ilay resaka toe-karena teo ny arikare-pirenena hoy tsy de voaresaka loatra matetika ny tany mana-karena zao pasteur ny olona farany mahatra indrindra ao tokantrano izy manana accès internet zany hoe afaka manana an'ireny accès internet reny mba ahafahana mifanerasera amin'ireny karazana fifandraisana maro hafa hoe Facebook mety mba sy maro hafa reny misy chauffage ao an-trano manana fiararay farafakely olona izy tokantrano mety amintsika nefa raha hoe fiainan'olona hoe metimety ary zany jerena de hoe misy rano misy fahitalavitra ao misy radio ao misy jiro ao zany hoe tena mbola mahantry arak'izay mbola zay hoe tena mbola mahatra tanteraka sika
amin'ny maha hoe lasa candidat anao mety mbola azo antoka ve ny mbola atonga amin'ny firenentsika amin'izany amin'ntoeanarena toekarentsika za fa nytenan'ity zavatra ty tamin'ny andro amin'ny filoravalomanana invité tamin'ny invité de Zuma za tamin'izay volany filoravalomanana de invité ny Tina Real de nanotaniny lany tamin'ny fifidianana faharoa zany mandat voalohany de tahitra mandat faharoa izy de tamin'izay raha tadiditsika i Petra Koutiniaina nataon'ny filoravalomanana aza lambo mihitsy tety fianarana tsy hita zay nalempeto natao aza lambo de nanotaniny Tina Real hoe araky ny faminaninany aminao lany re ty fanjakan'ny filoravalomanana ty loviny io ny ombany eo ndray de rehefa notanina napetrany tamy de fantenena faharoa napetrany hoe rehefa lany fanotaniny izy zany fa tsy hitantrony zay notanina anapina fandarana de zo sisa nanotaniny afarany hoe araky ny faminaninao aizy Petra Koutiniaina de navaliko azy moa tamin'izay hoe raha araky ny faminaninao ohatra le fianaratso ihany Petra Koutiniaina de tety any moa zany Petra misamborony fanjakana ravalomanana tamin'izany ka navaliko ny Tina Real le hoe araky ny faminaninao ro vina ny omba mety ny filoravalomanana ro ny fanontanenana valom-panotanenany meko azy ny voalohany de raha ny faminaninany menao a de fito taona amin'ny hipetrahany filoravalomanana eo 2007 tsika zao dimy taona zany zay nitondrany filoravalomanana izy mbola lany mandat faharoa zao faharoa taona sisa satria fito taona zany ny azo zay le izy raha araky ny faminanina no menana fa raha miditra ndray tsika ny lafiny ara-toekarena araky ny teninao teo hoe ahoana moa zany ty firenentsika ty ny vahiny atao hoe mba farany ambany amin'ny fiainany zany mba manana zozozo zao fa ny atsika de tena ny any am'zareo ary mbola mandray karama ny sommaire mbola mandray karama beantre mbola mahazo fanapina sisy aide sociale de zao no resako tamin'izay ary mbola izany ihany ny zavatra misy am'izao fotoana zao ity démocratie ampiasainy eto am'ty firenentsika ty a na ampiasainy eto ty démocratie ty a ampahantrana atsika ahoana ny ilazanao anjany ozy izy io Tina Real fa démocratie ny fampandrosoana ny firenena koa na nazanao fa fampantrana mariny zany ao fa nany am'zareo any fampandrosoana fa ny tenitsika ampantrana zao a nazavako anazy le démocratie tabatabainy de ty avy alohan'ny olona idinandalambe avy alohan'ny olona aneo hevitra dalambe alohan'ny olona mba anana fahalalana iteny na amy radio na amy télé pirenena fa zany ny fahalalana zany natao hoe démocratie hoe ny vazaha tena zavatra mitranga aroa filoravalomanana ty hoa mbola tsy ongana izy am'izao fitondrany zao 2007 tsika satria ny taux de croissance économique atsika ny fiarekarenatsika mbola enina isanjato efatra isanjato tamin'ny 2006 zany mbola 4% taux de croissance économique satria filoravalomanana indro tao fanjakana tamin'ny 2002 tsy haiko moins 6% taux de croissance économique atsika ambanin'ny zéro zany ambanin'ny aotra de to anatin'ny mandat anakiray vitan'ny filoravalomanana zany niakatra 4% le fiarekarenatsika efatra isanjato de io a mbola tsy miongana io mbola efatra isanjato zany fa avelao a io iakatra fito isanjato fito valo sy folo fiarekarenatsika miongana io mpitondra io fa tsy mipetraka io hoano izy nilazanao zany zany ny zavatra nisy teto atram'izay ao afarao tsara ny tantaratsika fa isaky miakatra io fiarekarenatsika io tonga eo amin'ny fito hatramin'ny folo isanjato ao de misy crise be tsy fakaitany eto amin'ny firenentsika miafarany fanovanam-panjakana potika ny toekarena de zay mpitondra vaovao tonga eo de miainga amin'ny aotra amy zéro ny fanarenana ny firenena ary tsy manohy zay vitany teo aloha fa manapotika zay vitany teo aloha de mahazo tombony am'izany tsy mivoaka malagasy fa ny firenena vahiny sy zay mpitondra misolo ao satria ny mpitondra ao afaka mambory-karena afaka miliba amin'ny re-pirenena rehetrarehetra fa nivoaka me mahandra de nazavaiko am'izay izy io le système démocratie ampiasainy zao ny fandehan'izy io raha mbola ambany ny fiarekerenatsika vokatra le tombona atao satria niditra mpitondra vaovao falese de zao mipetraky le izy satria 1% na 2 ray na roa telo efatra dimy isanjato ny fiarekerenatsika de miteny ny vahiny mitondra fanjakana
azavela mihitsy isy idinandalambe na iray ary fa potika ny toe-karenanareo vokatry ny tolom-bahoaka teo karaha zao nareo mbola misy crise grevy ohatrany teo ina dia vao mainka iletika anareo noho zany sakano zay mety ataon'ny vahoaka andeha ikony nefa le vahoaka rehefa avy mitolona amin'nidra fanjakana dia manantena le vahoaka fa manga am'izay ny lanitra fampanantenana zay efa nomena reneny manga ny lanitra nandeha ny taona voalohany mbola eo ihany faharoa fahatelo mbola tsisy n'inona manomboka mitrotra indray le vahoaka dia le vahoaka le mpanona ny fanjakana le naongana teo mitsangana daholo ko disy fanantenana zay zao dia ozy izy le firenena vahiny zany am'le fitondratsika tandremo ampidino ny force ary saka aza vele isy grevy zany fa potika anareo satria mbola 3-4% taux de croissance économique dia rehefa hiakatry taux de croissance économique io fandreseny manomboka hiditra 7% dia zao indray nataony vahiny am'le mpitondra fanjakana atsika président fanao eran-tany démocratie ka velao ny olona aneo hevitra na andalambe na nerenema sy ny tvm fa zay eo andamosinao foana président fa velon'olona aneo hevitra am'zay efa miakatra taux de croissance économique amin'io dia ozy izy le président karaha vao miakatra ngereo dia tsy maintsy ainongana anary vao miditra ny anatin'ny filarina sisa zany aza mataotra anao président fa zay eo andamosinao ka ny filoham-pirenena raha mbola mahazo antoka amin'ny communauté internationale hoe mbola izahay no andamosinao dia matoky izy tsy voongana eto a ko ny ministère clé rehetrarehetra na ministère souveraineté an'le fidora-panjakana eo zany dikan'izany tsisy atahorany hoe izy any aongana ana eto tsapaonerinao vao mitsapaneriko a tsisy atahorany zany dia ina ny zavatra misy a me mandeha am'izay ary le grevy dia rehefa me mandeha le grevy le fitakina zany dia miteny any le vahiny hoe andramosina foana zay fa zao ny démocratie dia mandeha le grevy mitaky am'izay le grevy ohatra hoe mitaky ovay lalam-panorenana dia mamaly ny filoham-pirenena hoe lalam-panorenana zany nga mahavoky na ovana lalam-panorenana zany nga mampiakatra ny fiarekerenatsika na ovana ary aza mifandrehibrevy eo ny atsika zany zao no takina ovay lalam-pifidianana dia mety hitendray manjakany lalam-pifidianana zany ake tsy mahavoky tsy mampiakatra ny vidim-piainana zany fa aza korotany am'zany firenena fefa lany io dia rehefa tsy miova le président république tsy mety manova lalam-panorenana na mety tsy mety anaova le lalam-pifidianana ny antony dia satria le vahiny le mpanolotsainao miteny an'izay hoe aza mety rebirebena zany fa tsika tanytandalana io ny lalàna efa velonao dia aloha ino noany satria ka nilaniny assemblée nilaniny sénat mbola voavoakany acc dia rehefa miziriziry ao izy dia lasa indray le apprécie indray le mpanao ohatra ty tsy mety mianova an'le izy fa zao takio ny fialan'le président midina indray mpanao ohatra miala président dia ozy izy indray ny vahiny mahatsy ny président ianao aza miala zany fa zay ho andamosonao foana mpandraso ny fepitoana ara-dalàna fa tanytandalàna ianareo dia jerevana am'izay le toe-karena fa manomboka mempitongana dia mitaky indray le vahiny am'le mpanohatra hoe io tsy miala raha tsy grevy général io vao miala eo amin'ny fitondrana dia manao grevy général indray ny mpiasa rehetrarehetra dia ozy izy mivahiny indray président tsy maninana ma grevy anary fa zany zavatra misy any frantsa misy any allemagne na misy any canada misy any états-unis manao grevy général fa aleony olona fa démocratie zay andamosinao foana iny grevy général iny me mitotongana am'izay le fiarikarenatsika totongana am'izay le toe-karenatsika dia rehefa manomboka tonga ao amin'ny aotra am'izay le toe-karenantsika zany ny fiarikarenatsika zany tonga 0% teneny indray le mpanohatra io tsy miala raha tsy hoentina any am'izao ny rozy ny vahoaka raha tsisy raha mandrika raha tsisy fahafatesana tsy miala io fanjakana io fa hoentiny vahoaka fa potika ny firenenareo ozy mpanohatra hoentiny vahoaka fa potika ny firenenareo fa raha tsy miala io mpitondra io maty eto anareo izy nefa miteny ale mpitondra fanjakana koa kilany hitondra olona ty am'izao ny rozy raha mpanohatra refa ianinainy renseignement fa zao président lalàny raisam-pirenena raha vao miditra am'izao ny rozy ty firo fa zay miaro anao amy lalàny raisam-pirenena
dia justice président dia mahita tokoa raha mitsofotrofoka aty roa tamin'ny 13 mai taona navela mitao firy volana za tsy mitifitra ay fakahita tsy hay mbola président ka raha vo miditra am'izao norosy dia tsy ady izy mampirisika ny mpanohatra io tsy hiala raha tsy misy olona atao soronao oentina nyzao norosy hoe da tokoa ny mpanohatra ndao ary dia raha tsy voasakana intsony dia miditra nyzao norosy am'izay mpanohatra pratatatata zay maty zay maty am'izay toy zay mampivotsy am'izay mantseny président rehefa be da be ny olona maty mba ho fiarovana ny zon'olombelona mandosira ianao miala teto ianao sy minyankohonanao fa lalany resam-pirenena sy maintsy arovana ny ain'ny président sy minyankohonana afaka mandositra anao ty Afrique du Sud afaka mandositra anao ty France afaka mandositra anao ty anaminy fa narano ihany baikinao fa midao fa anao tsy nanaraka mibaikinao tatsy navelana hiala teto anao fa ohatrany Saddam Hussein sy Kadhafi anao maty teo tanàna teo anao fa dia afaka mandositra anao zany aty dia lasa tokoa le président dia nandresy ny vahoaka fa nitoekarenantsika potika hatrany amin'ny fakany zany anisany tena fototra mapotika ny toekarentsika misy zany fiaramiasan'ny vahiny raha tena teneny tsy ny fiaramiasan'ny vahiny ty korazany fa ty système démocratie ty satria zay le démocratie ampiasaina zany le démocratie anapotehana le firenena andalam-pandrosoana raha voatady hiakatra dia rehefa miala le mpitondra zany mionganeo fa tsika gasy mako tsy tonga saina am'izany mihitsy rehefa mionganao le mpitondra dia miditra le mpitondra vaovao le mitaky tery amin'ny arabe miditra fa izy tonga ao tsisy ninona ao lapitapom-bola ao toekarena potika no raisinao aizatrony no ataon'le mpitondra vaovao dia inona ataon'le mpitondra vaovao rehefa tonga eo miditra amin'ny fanjakana izy taux de croissance économique zéro tsisy ninona azony atao eo izy voanarina indray dia le vahoaka zany nanantena hoe rehefa tonga le fanjakana vaovao manga am'izay ny lanitra idina ny vidim-piainana idina ny lasantsy idina ny vidim-bary ho foana ny dalo fa naompo ny tolona nandesy ny tolona tonga am'izay le mpitondra vaovao niakatra daolo am'izay ny vidim-piainana mantra zay mba manimanina lasa miverina mantra fa mpitondra me manana ihany inona ny zavatra misy am'izay disy fanahitana indray le vahoaka dia ndeha koa midozy indray mantsy le mpitondra vaovao raha vao rao vao midina amin'ny 13 mai fa fapotika ny toekarenanareo zay foana zany ny zavatra ina zany fa olana manoloanan'izay pastor aolana manoloan'izany zany dia zao itsika mpitondra fanjakana sy ny vahoaka mihitsy no tokony mijery manokana ny firenetsika hoe ho avelona am'izany foana ve zany le firenetsika teo potika eto dia nitaranakitsika no ringana eto ary tsika tsy misy intsony na iray aza hitompotany eto amin'ity firenena malagasy ity fa dia ho vahiny sy ho sesy tany eto tsika ny farany fa ho lasa ny vahiny daholo ny arenantsika sy ny tanytsika eto satria izay rafitra zay izay système zay miodikodina eto amin'ny firenetsika dia jerevy tsara ao anatin'ny folo taona foana zay zany zao tatoato no mitrano ao anatin'ny folo taona foana ia nisy moa ny fantanina zay napetraka eto amin'ny firenena zay sendrana izy teny andalina teny pasteur dia alohaloha raha tsika vetivety reto fanadihadina manaraka hoe zany hoe reto interview natao ireto misy ny fantanina zay petraka izy ireo aminao mba raha tsika vetivety aloha zay dia hoalefatsika ihany fantanina rehefa hoe efa miomakomana ihany koa isika rehetra zay miomana amin'ny antso mivantana afaka mandray atsika amin'izay izahay oharin'ity famani pasteur an'ity fanadihadina manaraka ity andao ary hoarahantsika vetivety am'izay Bona fandraisanao an'ilay hoe pasteur Mayol ilatsaka ho firenena amin'ny maha-olo-pirenena anazy zany dia afaka milasaka izy tsy azo lavina mihitsy fa kosa hoe fampandrosoana fisinjovana fiainan'le vahoaka malagasy zany satria tafalasaka tena tafalasaka lalina anatin'ny lavaka mihitsy ny fiainan'ny malagasy indrindra fa ny fiainam-pirenena n'izao tontolo zao tena lasaka lalina ka raha ohatra izy voninahina zay tsy haiko sika vahoaka malagasy ihany io zany safidin'ny tsirairay manao na fahitanao an'ilay hoe pasteur Mayol ilatsaka ho tena sara izy na milatsaka firenena kanefa araka ny tenin'le ranako teo ny olona milatsaka firenena eto Madagasikara dia hoe nazahoan'ny toerana fotsiny zany no antoka ataoko an'izao
nefa rehefa tonga eo izy sisy zavatra tanteraka na ray zay fahitako anazy ka raha ilasaka izy mahazo milasaka izy fa presque zay hatram'izay zay zavatra tenen'ny vavany amin'izy ilasaka tsisy tanteraka na ray ma hoe aty mbola manana nampiana ve anao tenen'ny ray aman-dreny hafa teo makasika an'ilay hoe fampandrosoana atao Madagasikara indrindra le tao Mahamasina Niko ny fampandrosoana aloha dia mbola verimberina ihany fa ny ao ambony ihany any ohatra zao raha eo zao ny pasteur Mayol dia fety premier ministre izy dia maka ministre izy dia le ao amin'ny ministère ao na ny premier ministre na ministère ao ny tena manao tsy mety dia varalila dia tia président ary matetika le olo manakaiky ny filoha no mandainga amin'ny filoham-pirenena ohatra zany hoe misy fivoriana zany hoe misy olo mivory zany hoe ohatra ao amin'ny 13 mai analakely ohatra efa olona anesina nefa ny ao sarin'olona amin'ny andro-lahady nefa no lalain'le olona manakaiky azy sisa atahoranao ao président io ane le olona hoe vitaka le président ka tokony hifidy olo tena matotra izy akaiky anazy ary olo marina tondra fivavahana izy lazako fidiana zay nandeha teo ianao dia mandainga avokoa ahoana fahitanao pasteur Mayol ma hoe tondra fivavahana azy raha hoe tondra fivavahana dia tondra firenetsika mbola misy hoe zay mety mbola amitaka koa izy satria Andriamazato Richard dia pasteur le lasika nalala ary mpanao politika ary nandainga ia aloha dia sy miantoka hoe sy andainga izy mety andainga koa izy satria efa nahita pasteur ohatra anazy koa nandainga anao ary manana fantaniana ve anao apetraka ao pasteur Mayol mana fantaniana misy apetraka amin'ny pasteur Mayol fantaniana apetraka aminy dia zao tamin'ny 2013 izy dia niteny fa hoe sy maintsy filoham-pirenena aho izy araka ny fivavahana taon'io zany masina angamba ny teny taminy maninona izy ny sy lany filoham-pirenena tamin'iny zay ny fantaniana apetraka aminy zay ihany sisa koatr'izay sisa koatra tsisy makasika ny fifidianana amin'ity ohatra zay misaotra ono nareo ve mahafantatra ny pasteur Mayol io pasteur Mayol io dia pasteur ny fiangonana Apocalypse izy latsaka ho filoham-pirenena amin'ity taona ity inona no mba manana fanontaniana ho apetraka amin'izany olona ilatsaka ho filoham-pirenena zany ve ianareo manoloana ny etaetanareo tatsaha mpamboly ny fanontaniana moa zany dia hoe ohatra hoe misy mba hanany azy dia mba misy fisonjovany tatsaha hoe le ohatra mba hanany ao izy sy zany fanontaniana apetraka koatra ireo voalazanao teo ny tsy fandriam-pahalemana inona ihany koa ny tena etaetanareo tatsaha etaetako moa zany dia momba nikasika ny hoe ny fiainana tatsaha moa miara-mpambolena sy sisa zany tokony mba sinjovina raha ohatra misy mba fisonjovany tatsaha anareo moa zany izao taia sy nananana ny anaran'ny tanàna misy anareo masy Imasy? Hoe ahoana fahitanao ilay pasteur latsaka ho filoham-pirenena? Fahitana hoe ahoana ny fijerinao an'izay hoe mety ve sa hoe ahoana? Ny hevitro manoloana an'izay zany hoe pasteur Mayol latsaka ho filoham-pirenena. Tsy ileo hoe olo marina amin'izay no mitondra ny firenentsika. Indray miankina aminy fa tsy miankina amintsika. Ianao hoe manana fanontaniana ho an'ny pasteur satria inona ny fanontaniana tianao apetraka aminy? Fanontaniana ny momba ny famerenan-tany amin'ny vahoaka zany satria misy zao efa nalain'ny olona efa ela zany tany dia efa nanorenana fiangonana sy école dia ahoana ny mombamomba zay hoe mbola afaka récupérena ve le tany sa hoe ahoana ny miasa am'izany. Izany hoe tanin'olona zany dia nalain'ny fanjakana? Tanin'olona le izy nalain'ny fanjakana. Misaotra indrindra.
Ya, reny ny fampianina sy rehetrarehetra ny rahanay tamin'ireo pirenena sendranay pasteur mety gaga ihany sika fa tany ambombasoa nanaovanay ny fanadihadiana iny ny amintsika eto toerana moa zany dia misy ny antso vatana rehefa eo izay no tombony nomenantsika eto toerana ny amin'izay hoe resaka antso ny vatana izay ny antanitsika izay manodikitika dia asa ahoana amin'izay rehefa hitanao azy pasteur. Fargaga ihany manko fa le ranganankiray nanontanianao hoe atarao hoe pasteur maro dia tsy mba haina izy avy any ambanivohitra be izy ka izy tany Ambohimasoa zany le fanadihadiana dia zay koa atao Ambohimasoa le tamin'ny andalo tao tsy nahazo miditra radio tao tsy nahazo miditra radio tsy nahazo milahatra tamin'ny sabotsy ny herinandroany zany dia tsy gaga zany satria na amin'ny TVM nanerany any moa tsy mahazo miditra koa zay dia tsy dia gaga zany raha ohatra hoe tsy nalala le rangahy tao hoe izy ny pasteur Moeola zany misy olona tsy malala ihany zany le pasteur Moeola hatram'izao zany hoe ny olona any ambanivohitra tsy dia misy radio sy télé zany tena mety tsy malala ny olona mihitsy izy zany filoha-pirenena mihitsy pasteur mbola velona hoe mbola ratsiraka foana ny filoha-pirenena hatram'izao zany tsy manino zany ny fanontaniana toerana tao moa zany nle rakarakaviana voalohany hoe matetika izy le olona milatsaka izy rehefa tonga hoe tsy manatanteraka ny teny resahany tokoa ne nanao ohatra izy hoe pasteur Andriamanjato zany ka pasteur Andriamanjato hoe mbola tsy lany nrotsaka filoha-pirenena izy mbola tsy lany hatram'izay donc tsy iny moa ny tanterahany eo izy ary tsy lasa filoha-pirenena fa raha ohatra tokoa anao lany filoha-pirenena amin'ny pasteur anao ka mitovy amin'le teo ihany tsy avitra tsony ty firenentsika ty izy atsony ny azony olona mitenaina tena mampanopon'Andriamanitra anao ary mbola nanao teo olo vao mainky iletika tsika zany fa Andriamanitra no efa naniraka zany dia izy manateraka ny teniny dia matetika io tsy le olona anankiray toko hoe ny filoha-pirenena fitahan'ny olona akaiky azy fa misy olona tamin'ny andron'ny filoha-ratsiraka ny toy ny resahana amin'iny olona efa firy amin'ny trésime dia mbola tenenina ny filoha-ratsiraka mbola 2000 sy 3000 na président fa tsy mahomana anao fa zataitra ianao fitahan'le olona akaiky fa amin'izao fotoana zao sarotra mamitaka filoha-pirenena satria misy ny tambajondra rehetrarehetra na Facebook io na YouTube io na télévision na tsiraray avy azo jereny ahitana hoe inona ny zavatra misy eo toeranao tokoa ka raha za filoha-pirenena dia ny télévision mpanjakana io na ny RNM io dia ataoko mamoaka ny vaovao tahaka ny famoahan'ny radio sy télé privé ny vaovao hitanao nareo radio privé zao na télé privé dia mamoaka ny vaovao rehetrarehetra mamoaka vaovao ny mpitondra fanjakana mamoaka vaovao ny mpanohitra dia avoaka ao daholo ny privé mavita an'izay fa manina ny télé-mpanjakana tsy radio-mpanjakana tsy mamoaka vaovao afa-tsy ny vaovao-mpanjakana ihany zay vitara zao raha tranga-dava misy amin'izao fotoana zao misy ny korotana sy anina hoe nitranga io hatram'izay zay mpitondra ny fadimy tao dia io zany vaovao mainka dia ny vaovao pirenena sy ny télévision pirenena tonga dinga hoe fambolem-bary tany sambavy dia nanao barazy nefa ny arifa afaty olona sy raha mandrika fambolem-bary tany fitapito dia nisy ny dahalo tratrany zandalo ketsa valo andro fanampihinany sembana tsy hoe fanaovana tsitsonan'le sembana zany fa le vaovao fa mangotraka be ny TVM dia zara misy za zao mihitsy ohatra trangan-javatra androany izy raha mamoaka zao TVM dia hoe dia mety zao za teneny fohy fotsiny dia nisy savoritaka moa tao fa tany filaminana dia navita nandamina amin'ny savoritaka tao fa tsy dia nisy olona maro tao amin'ny 13 mai fa olona vitsivitsy ihany fa dia aza kortamina ny firenena zany ny zavatra misy fa tsy tena mamoaka vaovao tena marina dia ny hafarany rehefa miongana tao le fitondrana alohan'ny onganany zany dia tafiany vahoaka foana le fananam-panjakana satria hoe natokana ho an'ny mpitongona io fa tsy ho an'ny vahoaka dia jareo fa nanao an'izay Flora Valomana tamin'ny andro fa tratran'izay koa izy tamin'ny fanjakana tratran'izay koa ary ty fitondram-panjakana ty raha mbola mitoko zao le ataony zao mety ho tratran'izay koa fa io zany le rafitra misy atao amintsika mihitsy ny mampitonga io amiteny le mamerika fanontaniana hoe fitahan'le olona akaiky azy ny filoha-pirenena matetika zany
dia mbo hitombaako tamitsofotanjy akaikaiky aminao koa fa raha tratrako mitafitaka anako ro gadraiko ro fa za tsy dalainy ro zay makaikaiky aminao ao ino izy izy tsy anderanga zany hoe fadiriana petratoely anankiray hoe tsy nalany tamin'ny 2013 nefa izy minazy olo lany ila fa be fanazambanina tota mihitsy iverena pitsony iny dia ny anankiray mba misy fiarovana tantsavy anatin'ny programme mihitsy fiarovana tantsavy indrindra nyty tsy fandripalemina ny dahalo ty anatin'ny asatsika mihitsy faindondra raha ataoko lola arina mihitsy rehefa tonga amin'ny fanjakana ny amanany problème ny tantsavy io fanana tany moa resahana teo marina tokoa fanana tany miaraky ny resahana teo hoe tany gasy dia alain'ny olona manambola alain'ny vahiny mpanambola dia nindray alain'ny fanjakana koa dia men'ny mpanambola za dia efa milaza eto fa raha za tonga amin'ny fanjakana anatin'ny politika sy ny programme anazy koa fanana tany io raha voamarina fokon'olona eo an-tanàna anazy io tany io miaraka amin'ny commune nefa nisy olona tonga tapitapoka tao milaza manana taratasy iraka ny fanjakana na nalain'ny fanjakana ny taniny gasy na nalain'ny vahiny ny taniny gasy na nalain'ny mpanambola ka voamarina fireo olona reo reo vahoaka reo nefa mipetraka teo hatrany taranany mandimina ndrikitra efa zato taona mahery dia averina aminazy ny taniny foanana ny titre vaovozina ataon'io io ka zay niretsy kombakomba tamin'io na ny hoe titre vaovao io ka mbola veleo le olona mbola piasa ao le olona efa ataony fanadiadina hoe nahoana ty nomena ro titre le tombola ireto nefa olona tsy mipetraka teo trany amizay tsy nanajary tany io fa reto taranaka reto fifitaona no teo dia io nahinika anaroa io tonga dia migadra izay tratrany kombakomba tamin'izany dia averina amin'le gasy ny taniny tsisy gasy ho lasany vahintsony ny taniny raha mbola zany mitondra fanjakanao raha tsy hoe fampirarahana angao ny amin'ny hoe hitrangana ty tany ity fa misy arena fa ianareo gasy mipetraka amin'ity toerany ity dia anaovana trano hipetrahanareo omena tamy solony io fa azo tombony amin'io fitrangana amin'io arenao io mba hivelomanareo azo trano maimaimpona sekoly fa hôpitaly tsy andoavam-bola maimaimpona ianarana zaza tsy tsagona azo masomboly zezika maimaimpona avy amin'io arena io zay ngao vo mety hoe hifanarahana hoe azo nyvahiny ampiasaina io hitrandraka ny arenao fa mizara roa koa am'izay fotoana zay ny vokatra amin'io arena trandrany io atsasany any malagasy atsasany any vahiny voalatsaky zay ny arena kibotany zany hoe zay zany anatin'ny firenao hoe resaka arena kibotany satria Madagasikara tokoa dia anisan'ny manan-karena raha arena kibotany nefa dia mahantra amin'ny arena ihany sika malagasy pasteur fa idirakely ny resaka sandabola malagasy zay tena mbola ambany dia ambany raha marina ny sandabola euro satria ny 1 euro amin'izao fotoana izao pasteur dia manodididina ny 4,000 eo raha ny amin'ireny firenena atao hoe mihinana karazana biby maro isan-karazany reny masikitana voalavo zany hoe brochette de rat iray vidina 10 euro zany hoe 4 ariary zany raha vola malagasy nefa raha masikita zany zany ty amintsika dia 900 ariary any ivelany zany vidina 4 ariary zany hoe mbola tena ambany dia ambany zany le izy somary ohatry hoe matsikaiky ihany pasteur kanefa mampanahery ihany manoloanan'izay tsika malagasy ny amin'izay hoe sandambola mbola ambany dia ambany zay mbola misy olona ihany koa manoloanan'izay hoe ahoana ny akakarana ny sandambola tsika malagasy io aloha dia tena manankiray nampantranatsika gasy mihitsy ty sandambolantsika ty izy io zany tena nanomboka teo amin'ny fitondrana 3e république dia nisin'le flottement io nampiasa le flottement io tamin'ny andro filozafabera dia tonga dia niakatra 100 isan-jato ny fitotongana ny sandambolantsika malagasy tamin'ny 300 ff atao tonga dia niakatra 600 ff 500 ff tamin'izay tadidiko tsara rehefa nahazo miongana ny floratsira dia niditra ny filozary dia rehefa avy eo nampiasaina koa ty système amidy ty marché interdivise dia io koa zany no mibaiko ny sandambolantsika hoe arakaraky ny zavatra afaratsika sy ny entina ondratsika ny velany no mibaiko ny sandambolantsika zany hoe rehefa betabe zany ny zavatra ondratsika ny velany dia mampiditra vola devise maro be maro itsika dia miakatra ny sandambolantsika
fa kely ny zavatra farantsika mivelany ny importation zany sy ny exportation zany no mibaiky misandam-bolatsika eto amin'ity système mihitsy ty ny zavatra misy de zao ny entana aondratsika mivelany de tsisy afa-tsy ny vokatry ny tany ny aondrana ara-dalàna zany vokatry ny tany ny aondrana ara-dalàna nefa ny vokatry ny tanyntsika miena ny qualitény na ny valeurany amin'ireny raisam-pirenena ary mbola potiky ny dahalo koa ny fambolena sy ny Filipina dikany zany tsy manana zavatra mba misy lanjalanjana ondrana zany tsika ankoatra ny vanille, girofle, café, vary ntsika vary de luxe ondrana nefa ny manafatra vary koa tsika de jerevy tsara fa ny volana faratsika vary anafaratsika pétrole raisy fotsiny reo nefa mahazo 800 millions de dollars isato nefa ny zavatra exportetsika ondratsika ny velany tsy mahatratra n'izay vola ividianatsika zavatra avy any velany zay de tsy akatra mihitsy sandam-bola tsika io zany na inona atao eto na inona atao eto raha mbola izao rafitra misy amitsika zao nefa zay ny tadiaviny vahiny iazona ny midy io foana mba tsy ampiakaratsika ny sandam-bolatsika ary afatony any amin'ny fambolena sy ny Filipina raha ny tena marina 20% ty 20% ny malagasy hoy ny mpandalina ara-toekareny tena zany daholo zay folo-pirenena fa 5 taona ny tantsaha tokony ho izy zany tokony tsy hanafatra vary intsony itsika eto Madagasikara raha ohatra ka jerena manokana ireo tantsaha ireo satria ireo no maronisy ary ny famaronisandreo zany de efa industrie anankiray orinasa goavana ngeza be anankiray zany tantsaha mpambolo vary ina rehefa ny zavatra misy vonotsika gasy ihany ny tantsaha satria manafatra vary avy any ivelany ray isika ary vary amina analina taonina no afarany eto hamonona ny industrie fambolem-bary eto amitsika de zao le vary avy any ivelany ody tenenina fotsiny hoe mba tsy akarany vidim-bary nefa vidim-bary avy any ivelany vidim-bary efa lafo misy taxe misy ninona varitsika eto nga misy taxe aloha ka misy fitaterana andranomasina avy any ivelany any de miakatra vidiny io de hoe hitazona vidim-bary mba tsy akany de manafatra vary tsika de rehefa rany le tantsaha kely madinika ny variny zay ny voleny tsy mahampy anazy heritaona izy raha vao mahavokatra vary tsy maintsy andorotrosa le misekam sy ny otiva sy sisa ny trosa volo de mbola tsy maintsy varitra izy mba hoany mila volo izy de tsy maintsy mbola metraka masom-bolo izy amboleny dikan'izany tsy mahampy anazy telo volana akory ny vary vokatra mividy vary sy tampon vary vazaha afarany eto Madagasikara le gasy zany hoe mampandeha ny orinasa vahiny fotsiny zany nataon'le fanjakana nisy atsika teto hatramin'izay satria tsy mijery manokana le tantsaha nefa mivaly 5 isanjato ny tantsahano malagasy no tantsaha raha ivolana farana vary any ivelany fotsiny no anampiana ny tantsaha ividianana zezika io zaraina zezika mamaipona ny tantsaha anomezana masom-bolo mamaipona ny tantsaha anomezana angady na hersa iasan'ny tantsaha anaovana tohadrano mba isiny rano fambolena toerana tsaraty za raha zay koatsika raha ivola io fotsiny ary zany mataoko zany la tonga ao sy rafitra vary efa atao zay ampandehan'ny vokatry ny varitsika eto anatin'ny fambolem-bary mety indrona ny 3 minute mety vitatsika zay tsy anafitra vary intsontsika tonga de miakatra io sandam-bolatsika io satria tsika anatin'ny projet de société ndresako koa hoe tsika teto nanana raffinerie atsika nitantana ny compagnie pétrolier ambany de ambany vidin'ny lasantsy tety amitsika fa ninina ny vonona le raffinerie tsika de nomena ny firenena vahiny amizay ny compagnie pétrolier rehetrarehetra de reo akatongo natongavany eto dikan'izay izy tsy amono atoko aminao fa miray saina reo fa tsy mifaninana zany miara-mapidiny reo de miara-mampiakatra fa raha roany izy mampidiny ariary 10 indimy izy mampiakatra ariary 100 de mody abidininy ariary 10 kely ndray de indimy ndray izy mampiakatra ariary 100 de tsika gasy tsy mba ny ampangotsony moanina fa de ny anganiny angamba moanitsika gasy fa tsy mba ampangoko zao fotoana zao efa fitsahivana kely atsika rehetra efa eo misoratra eo ambany eo iny ny
larataroby izay afaka iantsontsika mivantana eto amin'izao fandaharana izao afaka miantso mivantana isika efa afaka mandray antsika izay amin'ny alalan'io larataroby izay efa misoratra eo amban'io io fa ohatio izao katrany ny fanontaniana pasteur mahakasika ny resaka tsy fandriam-pahalemana efa miresaka any amin'ny tontolo ambanivohitra ihany sika anisan'ny tena mampijaly ny tatsaha ambanivohitra ty resaka tsy fandriam-pahalemana ty satria indrindra moa fa ny dahalo mpangalan-tromby raha tany amin'ny andro ny premier république pasteur dia raha araky ny vinavina tamin'izany fotoan'izany moa dia hoe ray isan'olona zany hoe omby ray isan'olona zany hoe olona ray zany dia omby manana omby ray ay misy antso mivatantsika ndahoary alo raisitsika ny antso miaraba tompoko allo miaraba tompoko mandray anao izahay allo yo mahelo di raha misy reny tany soty be ao anatiny didihazy mafana na fahefana dia ilay olona na ny fahefana mahalaka vahoaka zay no badiana dia hoanandaina amizay zany pasterna dia io efa mapetraka andriamanitra azy ianao ya makasitraka anao ihany koa tamin'izay fanontaniana izay me fahefanao izy dia mivoaka indray izy no ivadia zany aloha dia tena anjarany tsirairay avy zay nomena fahefana na akalesona na tsy akalesona zay nomena fahefana nefa tsy namahany olano vahoaka fa ny tenany ihany sy ny fianakaviany ny vahany dia tsy maintsy ratsy fiafarahana foana ny eo zay foana zany izy ka raha ohatra zany zara lasa filoam-pirenena ka hanao ohatran'ilay mpitondra teo aloha nivadika tamin'ny vahoaka indray fa tsy nampandrosin'ilay firenena nanapapahefana ho tombotsoko manokana dia ratsy fiafarahanao koa ny teny anao teo hoe tsy dia masoa amin'ny pastera ny anao filoam-pirenena sy ny sisa eny mety hevitra mitombony any nke zany hoe tsy masoa pastera ary zay nako tonga amin'ny pastera tsy nilanintsika teto zay nifandimby teo hatramin'izay satria tsy masoa pastera fa aleo mpanao politika ihany tena metsika mpanao politika ty fanjakana ty fandresena nandritry ny fito amin'ny valo amin'ny dimapolo taona itsika zao ny mahantra farany indrindra lahary na fahadimy mpampanao politika daholo eny eny teo ka ny anandray zany araky nambarako ary za ro teo filoam-pirenena fa nanao tamin'ny 2013 nenjera 2013 ny élection fa za tsy nanao fa mbola nialanenina ary aho hoe aleo mpanao politika ihany fa ohatrany tsy mety amin'ny gasy tokony hoe raha pastera zany nitondra fa anao mpanao politika fa mpanao politika ngamba mety mba hampiadana atsika ihany fa io zao ny afarany mpanao politika am'izao fotoana zao aizitsika zao de raha tsy miaraba tompoko miarabanao miaraba tompoko satria zao ampiasa fahasalamana dia be misy paramètre dia rehefa toky concours nahita azy dia betsaka ny paramètre évaluation zany tena betsaka be da ohatra zany fomba izenenao aloha fa efa ohatra hoe satria betsaka tsy nirana mitahatra am'ireny zany dia hoe mba ohatra fomba izenenao an'izay satria satra tompoko marina tokoa zany ny paramètre ny docteur ny infirmière ny aokoro le sage-femme mivoaka reny zany dia tsisy mananasa daholo ahoana ny fomba izerena anazy io moa ny anatin'le politika ny hoe tsika zany am'izao fotoana zao hoe ny politika ny firenena malagasy te hoe avocation agricole hoe ny fambolena sy mifilipina zany tokony nampandrosoana an'le firenena tsy androso am'izany tsony tsika raha azo trangan-javatra misy zao satria ny vokatra sy ny filipina zay ataotsika dia miapotika ary raha reny noaondrana dia kelikely raha hoarina zavatra faratsika noho zany maintsy avadika antsika indray aloha tantara anao vocation minier indray tsika zany ny arenakibon'ny tany aloha no hotrangatsika do fiheza ka ny vola azotsika amin'ny arenakibon'ny tany ino ampiasaitsika
ampatsonan'le firenena amoronana asa amoronana sekoly amoronana hôpitaly any amin'ny faritra tsiraray avy dia anomezana karama sahaza mahavelona ny olona satria ataoko ohatra kely fotsiny natena fandresena ny olona mitenena hoe enao ve aussi zany zao rehefa président république mbola angoro-karena amin'ny fahafolo-karena io ino mampanakarena dia tsy ampy anao nga fahafolo-karena ny am-piangonana any mbola andeha tetora fanjakana dia angoro-karena fahafolo-karena dia azavaiko foana le olona raha lalàna amin'ny baiboly ao dia tsy mahazo maka ankoatra ny ampahafolony ny olon'andriamanitra na ny fanjakana raha ny baiboly fa ny sivifolo isan-jato mijanona any amin'ny vahoaka fa ny ampahafolony any nazo alay dia nao atanana fazatra mitsotro tsy mahay maka ankoatra ny ampahafolo dia dikan'izany dia izao ha nihiratra le olo agnahy aloha dia sadohan'izany ina ataonao efa sahirany ty mbola angalanao ampahafolony kare ina ny tiatsika ny fanjakana am'izao nke roapolo isan-jato karena no alany TVA taxe io 20% no alainy aminao fa raha zany hoe dia midina 10% io satria zay ny amin'ny baiboly ampahafolony ihany no alainy amin'ny vahoaka fa io taxe sy TVA io isany mampiakatra ny vidim-piainana koa ka ataoko ohatra faran'izay tsotra kely raha matoa mavidy 4 anakiray 600 millions ny apocalypse dikan'izay nisy ampahafolo-karena 6 milliards zany niditra tamin'ny fiangonana vavaka apocalypse 6 milliards efa am'izay zay vao nisy ampahafolony 600 millions to fa nalain'ny fiangonana am'izay ampahafolony any 600 millions fa ny 5 milliards 400 millions efa anytanany vavaka dia ataovy am'izay koa ny firenena raha misy vola 6 milliards de dollars miditra eto amintsika dia ny ampahafolony any no haniny mpitondra fanjakana 600 millions zany de dollars fa ny 5 milliards 400 millions de dollars omena ny vahoaka anaovana orinasa anaovana hôpitaly anaovana sekoly dia mahazo asa daholy ireo paramètre sy médecine reo tsy lany vola 5 milliards de dollars io raha ho apiteny amina amin'ny vahoaka ny 500 ny 7 isan-jato am'izao ny fandresena ny 7 isan-jato ny are-pirenena lany mpitondra ny fandimby teto amintsika daholo sara raha misy ampahafolo ny tonga any amin'ny vahoaka ary eo ampahafolo io mbola tsy tonga any amin'ny vahoaka zato isan-jato fa mbola mibina an'zalay le mpanodinany eny koa io ka zato no fanjakana dia mivadika indray zany ny tantara ny ampahafolo no an'ny mpitondra ny 7 mandeha any vahoaka raha zay no atao efa helitsika ny pays emery zany ye miaraba tompoko mangalaka ny tarika aminao ohatra hoe ko faifana ampahoriana tarakinao kokoly zany satria anao ny tarika aminao hoe nanao tena hoe aneva atitra anao ny tarika ny vokatay faifana mangalaka ny tarika tsy ianao izy izy novadika amin'ny vahoaka fa ny vahoaka no mivadika aminao asa nalenao izy fanontaniana fafely izy teo iny raha tsy dia nazava zany le vanifanontaniana am'le fanontaniany tsy nazava tsy dia nitsara le izy teo fa tra ny ambanivany le feo hoe ozy izy ianao hoe zao ny feroka azy teo fandresena hoe tsy ianao izy izy mivadika amin'ny vahoaka fa le olona menao fahefana no mampiatra fahefana mivadika amin'ny vahoaka hoe gadraiky nao zao dia le olona mena fahefana iny koa izy mena anakadrakatrao ka izay ny ilaina ampanao gazety sy tsy le vahoaka hamoaka ny vaovao misy rehetrarehetra mba ho fantatry le filonom-pirenena hoe zao no ataon'ny olona mpiara-miasa aminao za kosa aloha na izany naty zany raha misy tatitra tonga ty amiko na fitarainana tonga ty amiko za tsy tonga dia mandray fanapaha-kevitra am'izany am'izay olona antefany zany tatitra sy mpiampanganana vaovao atao hoe tsy mety ataon'le olona zany fa tsy maintsy amariniko aloha zany tena marina tokoa ve voapirofo fa tena io tokoa le olona fa tena nanao an'le asa ratsy na kolokolo na halatra dia ampiarana aminazy ny lalàna fa raha ohatra ka tsy nanao kosa le olona ka endrikendrika fotsiny no atao voapirofo fa tsy nanao dia izay olona nanendrikendrika any iny mahazo nefa zay ny fomba fiasako natao tao amin'ny fiangonana za tsy mba tonga dia mandray zay fitarainan'ny olona any dia andray fanapaha-kevitra hoe satria misy an'izao ny re dia misy an'izao re dia tonga dia asolo le olona na roasy izy amin'ny toerany sisisy fa amariniko le izy ary fanatrehana mihitsy ny andaniny sy ny akilany dia mivoaka ao daholo ny pirofo rehetrarehetra ka raha ohatra le olona ny tonga tatitra mainga sy navainga dia izy no mahazo ny sazy tokony le olona voasazy zay ny ampangainy iny
fa otozakena resaka tsy fandriam-pahalemana teo pasteur mialohan'ny andraisantsika indray ny antso manaraka tamin'ny fotoanandron'ny premier république moa iahy efa mihoatra nisan'ny mpona teto Madagasikara mihitsy nisan'ny miongy amin'izao fotoana izao anefa 9 millions eo sisa anisan'ny olona eto Madagasikara ary manomboka amin'izany ihany koa tantsaha satria anisan'ny fitaovana iray ilainy amin'ny fambolena ihany koa ireny omby ireny ny tsy fandriam-pahalemana ve pasteur no miteraka ny fahantrana raha sa ny fahantrana no miteraka tsy fandriam-pahalemana ny fahantrana no miteraka ny tsy fandriam-pahalemana na ovanao takan'iny na iokolokolo ienjanonao takan'iny hoe zay tratra aminao kolokolo dia gadray nefa ny karamany mpiasa na ny polisy na gendarme na ny mpampianatra na ny mpiasa-panjakana na ny mpitsara na maramila na gendarme ambany dia ambany ny karamany tsy ampy anazy tapabolana koa andoavany trosa satria tsy maintsy mitrosa izy vao tonga ny farambolana mba izy sy moanina andoavany iofatrano mijiramany ako laza vao tonga ny karama tonga dia jifo rehetra dia raha io mbola io karamany io ihany notazona iady mikolokolo anao tsy isy kolokolo vanina zany io fahantrano io tsy maintsy vahan'olo io karamany io tsy maintsy vahan'olo ny any amin'ireo mampitonga andreo dahalo reo ne fandresena tsy hoe dia rola reo no tianao dahalo tsy hoe miaron'le dahalo a fa ny aminy any tsisy orinasa esany tsisy tany voleny tsisy sekolenarany zanany tsisy hôpitaly hitsaboniny marariny ary raha misy ary dia andoavam-bola tsy hifankahitana izy tsy miasa tsisy niny nefa raha ny dahalo miasa fivelomana dia dikan'izay matoa izy mahita asanao dahalo misy patron izy zao ao misy patron momby ao zany dia tsy maintsy fantarinao hoe inona ny fototra ny dahalo ny voalohany ny fantrana dia ny faharoa le dahalo ambonina tabatra patron omby satria io patron omby io no manao commande amin'ny dahalo hoe mila omby zao a mila omby 300 mila omby 700 mila omby 500 anatin'ny ray volana malaky mihetsiketsika nareo mila omby ahondrana ny velany mihetsiketsika nareo dia izy tsisy velomana tsisy hoany raha mba resaka resan'ny olona tsaiko sy fahamarinana hoe ny karaman'le dahalo ony zany raha mahazo omby anankiray izy dia karamany amin'iny tsy haiko 500 000 franc 100 000 ariary tsy haiko namarina zany na tsy marina nefa le omby rehefa tonga ty fianaratso na tonga any Antananarivo 5 millions vidiny omby anankiray zany hoe ampahafolon'le vidin'le omby zany ny karaman'le dahalo ka raha mahazo omby 300 zany le dahalo dia mba mahazo 500 000 fois 300 na 500 000 fois 300 zany 15 millions omby 300 dia omby 300 zany 15 millions no azony nefa ny vidiny omby 300 ohatriny tsy efa 45 millions raha kely 300 zany tsy 45 millions 450 millions zany 450 millions 150 millions eny tsy haiko mikajin'le izy fa inona zany ny zavatra misy io dahalo ambola tabatra io koa no mila vahany satria io dahalo ambola tabatra io ny commande io dahalo ambola tabatra io no manondrana omby any velany dia raha fantatra ao dahalo ambola tabatra io dia io no bloquena satria io no manafatra omby io no tady omby hoaniny satria ny bara na ny tandroy na tsika betsileo itsika tsy varotra omby hoan'ny olona any Antananarivo na ny Tomasina na ny Bego fa matoatsika hivarotra omby dia hoan'ny ampianarina ny zanakitsika na sanatria hoe mitsaborin'olona ka nigadrain'ny olona mpondany ny zanakitsika dia andovovolantsika ny fitsarana nafahana ny zanakitsika na dia fasany zanakitsika mianatra andafo na misy marary dia mivarotra omby fa tsika tsy hivarotra omby hoe hoan'ny olona anavaratra any ohatra na hoe hivarotra omby ahondrana ny velany tsa misy gasy hivarotra an'izany io ny azy mba renany io ny azy mataka hoe fiarakodia mba mahafinaritra azy mijery azy miditra eo mihinam-bilina eo isaky ny ariva mijery azy mandeha mivoaka agny dia rehefa tonga ny ariva dia iny aby ny tôbily iny tôbily kalamafy iny iny tôbily kala fotsy tapany iny iny sadamena iny tôbily sadamena iny miditra iny le omby zany ka tsika manana tôbily tianana folo ny piompiomby koa manana omby koa tianana folo koa izy dikan'izay izy tsy hivarotra an'io fa saingy izao no zay tsika tsy mivarotra zay zany dia mazava ho azy misy olo mpanafatra le omby dia miasa ny dahalo misy antsika mba ampandeha misy raha ito io dahalo ambola tabatra io azo vahana somary efa moramora kely ngamba le tele fa misy lasenina be azafady ray aman-dreny zay ento
hainao am'izay Bravo. Sotra betsaka mention the phenomenon of pastor Vina. ahona ny fihezana ny volamena sy ny vatosoa azo teo nambola boîte rose koa raha ianao tonga ao fa nisinao sy ny karana ny manjaka anazy io aloha dia tena mampalahelo tokoa voalazan'ireo paitokarenareo zany fa misy volamena farafakeliny 15 tonnes isa taona miondrana ny velany fa tsy misy gasy maro nisa ny boka ny tombotsoa ny volamena io fa ny vahiny zany raha taonakony zany dia miray taonina sasany isam-bolana eo zany ny volamena miondrana fa io tsy voasakany eny midoalina tsy voasakany eny amin'ny amin'ny tsiarana-piaraminitiny na ny amin'ny tsiarana-tsamo fa dia mandeha ho azy zany hoe misy zany fitondrana misy fahefanao zany zay atao hoe fandovy lovana mihitsy zany lay famoana kaboraraka n'le arena amin'ireo le sistanitsika reo ka dia mahazo tombotsoa koa ny mpiasan'ny faditserana rehetrarehetra ao amin'ny afera na misy baiko avy amin'ny fahefam-panjakana zay aty ambony no manao hoe mpiara-miasa aminay io sinoa io na ikarana io fa avy aloha ndeha ny volamena io dia lasa tokoa ny le volamena hatramin'izay fa io raha za lohany tsy hanao kolokolo za lohany tsy anondrana volamena tsokotsoko za lohany tsy anondrana vatsoa na boîte rose tsokotsoko tsy mahavita an'izany ny olona ambany koa raha za lohany tsy hanao an'izany fa raha maheno an'izany na mahafantatra an'izany ary anakaraha mampanao gazety sy pitsikilo faran'izay matanjaka mihitsy ho atao mafy ny fitsikilovana eo amin'ny aéroport sy ny port zany marina zany anara-masona zany ka zay tratrako am'izany dia voalohany indrindra aloha ny olona akaiky koa no teneny za raha mahatratra maheno fa misy boîte rose na volamena na vatsoa mivoaka tsokotsoka any dia anao akaiky hoe to responsable lameko andraikitra anao no gadraiko alaiko amin'ny asanao fa asaiko averinao ny volana ondrana anany ka dia ny fanananao no sezitiavana ho amidy daholo valeran'izay raha tsy mananao volanao ny banko tazomina daholo fa omeko fahefananao amin'ny olona ambaninao koa teneny koa izy fa raha maheno koa ianao dia anjaranao koa ny afaka managadra sy manao azy ohatra zay nyteneniko zay dia hidina hatrany ambany no tonga hatrany ambany dia tsisy afaka anao an'izany azo fezina am'izay zany le volamena antsika io mba tsy atao tantely afa-drakotra eto fotsiny fa raha za filoham-pirenena no ibaiko ny fandresena ohatra zany fandresena volamena 30 tonnes ataovanikotoka amin'ny Dubai any Chine sisisy dia anao makato 20 anao atao 20 tonnes dia indrika ny iraka ny ambany indrikoa hoe ny président 30 tonnes na 20 tonnes fa anao makafo ataovy 10 tonnes ny anao dia le 10 tonnes iny anafatra koa ny lahy ataovy 5 tonnes le 5 tonnes iny anafaka iny lahy ataovy 10 tonnes ny lahy ataovy 20 tonnes ny lahy ataovy 500 kilos dia manavatra ny amin'ny ambany dia raha kadrany any iny azoko atao tsy maintsy miaro an'iny aho zay ihany naniraka ko fa rehefa tsy anao za lohany tsy afaka manao zay ambany eo rehefa tsy anao io général lehibe ny maramila io général lehibe ny gendarme io général lehibe ny police io rehefa tsy anao kolokolo io tsy afaka anao le colonel ambany eo raha hoy anao zay koa dia tsy afaka anao koa ny ambanin'ny colonelnao commandant tsy afaka anao koa ny capitaine ambanin'ny commandant eo tsy afaka anao koa ny sergent midina hatrany ambany satria ny lohany tsy manao no zay koa ny any amin'ny fitsarana raha tsy anao koa ny lohany any amin'ny fitsarana any tsy afaka manao ny olona ambaniny eo fa matomba afaka manao ny olona ambany hitany manao le lohany ka ho izy ny tsy anao
fa indrakely pasteur ao anatin'ny resaka fanabeazana sy ireo tanora amin'izao fotoan'izao a manodidina ny 700 malagasy tsy mahay mamaky teny sy manoratra zany hoe tena tsy miditra tsekoly mihitsy zany eo moa tsy fananana anisany antony tsy andehanany zaza malagasy atsekoly a sy ny maro ihany koa fahasahiranany ray aman-dreny a dia manampy ny ray aman-dreny ny ankizy fa eo ihany koa ny amin'ny tanora malagasy raha isanjato tanora malagasy ny tena hoe tafitatra amin'ny farany amin'ny fianarana farany mahazo asa tsara misy amin'izy ireny zany hoe reo mahazo maîtrise zany zay raha isanjato zay misy amin'izy ireny ana mbola tena hoe tsy manana asa fa tsy mety ho afaka amina concours sy ny maro hafa zany hoe ny 70% isanjato eo zany mbola tenatenany aiza ho aiza ny fampananana asan'ny tanora aiza ho aiza ihany koa ny hoe fampidirana ny ankizy atsekoly zay satria mbola maro tsy mahay mamaky tena sy manoratra dia mbola very-piano io fitrandrana ireny akibony tantsika io vaolana aingana azo na mamahy zany ka fehezina araka le fanontanian'le olona zany hoe tsy misy olotsotra na société na vahiny mpitandraka volamena eto amintsika tsy aratsy volamena ka hoe izy manondrana anazy fa tsy maintsy ny fanjakana malagasy no manondrana an'io zany hoe tsy misy comptoir d'or zany eo banque centrale dia amidy amin'ny fanjakana gasy ny volamena ka zay tratra manondrana volamena dia takany hoe olona tratra tamina trafika na drogue zay koa nongery fandresena fa raha ny Mauritanie ianao na ny Brésil na ny Canada ny tratra amina drogue 20 taona ny sazonao ponja farafakely arakaraka ny lanja amin'izy dia atao an'izay koa ny lalàna eto amintsika zay tratra manondrana volamena arakaraka ny lanja ny simpoa dia atao raha takizay koa ny gadrany any zany misy antsika pasteur miaraba tompoko miaraba tompoko mahainao anao zay eo afantaniny ianao fa mahainao tsara zay mahainao tsara zay mandrosy ye asa maheno e afaka mametraka fantanina ianao tompoko mitenena efa maheno zay eny tompoko afaka mametraka fantanina avetrany ianao efa afaka mametraka fantanino efa maheno anao zay ka ye misy olana kely eo amin'ny fifandraisana ortoizatsika ihany fantanina teo fa misy olana kely afaka mamerina miantso ianao a izay miantso teo iny ny tsara angamba rehefa miantsika dia somary manalavitra kely ny fahita lavitra zay zany tapitra fotoana ye eo amin'le resaka teo fa pasteur ny tiako hoe mbavalina keo farany eo amin'le resaka mpianatra sy fitsonjovana ny tanora teo zay zany teo raha io arena akibony tany io zany nivezina tsisy mpianatra tsy ananasa zany rehefa mivoaka fianarana ary raha atao hoe tsy misy ny poste ametrahana an'le mpianatra azo atao manome vola le mpianatra zany hoe karaha mandro le mpianatra tsy mananasa zany arakaraka ny diplôme hoe ty mpianatra ty afaka baka dia tsy anetasa mihitsy dia misy valerana karama zany nomena anazy indemnité de chômage ty manana maîtrise ity manana licence ity manana doctorat dia ohatrina ny valerana karamandreo raha eo fanjakana misy anao zany ka mananasa ro olona reo dia azo atao manome na dia atao hoe netsasany valerany karamany ary amin'ny indemnité de chômage manam-pahitany asa amin'ny karamany dia ny mpianatra rehetrarehetra zay manao concours tsy isy tsony hoe zay manam-bola tsy mahafantatr'olona no afaka fa zay tsy manam-bola tsy mahafantatr'olona tsy afaka fa zay mahay no afaka dia ahoana ny nanaovana an'izany tsotra kely nanaovana anazy zay concours atao rehetrarehetra na anao concours na magistrat anao zany na avocat no ataonao na inspecteur douane na domaine na impôt na hitranen'ny enamy ianao nanao concours anao hiditra amin'ny grande école na sy ny karaza sinisisy dia zao io concours io a ialana amin'le kolokolo zany tsy eo amin'le établissement izay anaovana n'ilay concours no hitsarana an'le fanadinana ary tsy mpampianatra ao amin'le établissement no manao ny correction fa olo lafa mihitsy manao ny correction io ary any amin'ny lafampanjakana
na ny ambotsyroatra na ny avolono manaovana ny correction ka misy première correction de misy contre correction de izao ny zavatra misy rehefa voatsara le feuille d'examen de le feuille contre correction zany tsisano hoentina eo amin'ny loko hoe ireto ny vita ny correction fanadinana de ny olona ho afaka amin'ny concours 15 de moyenne ny olona ilaina telonjato monsieur le président de ozy mantsiny le olona le karakarahan'le fitsarana le fanadinana zany hoe alefaso eton'ny loko eto ary ny feuille d'examen ny mpianatra telonjato na azo 15 de moyenne miakatra de ony loko ao zany ny feuille d'examen iny nosokafana ny anarany izy ny anarany votra Rajoma Jean de la Croix de iny soratany safatatra Rajoma na olo avia na avia na iny fivavany na ina ny finoany na ina ny toko politikany fa io ny anarana azo 15 de moyenne soraty andresena anao secrétaire ty koa ny anarana faharoa na azo 16 5 na azo 17 na azo 15 5 de soraty eo masy koa na za manokatra an'iny de enao manoratra de avoaka any amin'ny journal officiel any Facebook any amin'ny petadrindrina de averina any amin'ny mpianatra ny feuille d'examen io ty ny feuille d'examen ao fa la afaka somatsara ianao tamin'ny io concours io de le mpianatra zany am'izay fotoana zay laza izy de za olo tena zanak'olo tambany vohitra tatira nga afaka magistrat lasa inspecteur douane lasa docteur tsany izy kolokolo na niariary aza na zahoako amin'ny toerana io fa tena ny fahaizao satria ity ny feuille d'examen ity ny notiko afaka de ho an'ny mpianatra tsy afaka averina aminazy koa ny feuille d'examen io ny feuille d'examen nao ny note miakatra 15 miakatra nenao io miaraka amin'ny feuille d'examen nao 12 et demi ny moyenne anao tsy afaka anao fa mila manao ezaka de ozy izy le mpianatra hoe tsakolokolo tokoa ty fa tena tsy anazy moyenne iezaka mafy amin'ny manaraka mivao azy kolokolo amin'ny fampianarana ndao resitsika ty andro ty no antso raisitsika farany a miaraba tompoko tapaka ye mandalo eto moa ianao pasteur de hoararotiky ihany satria nisy ny ay miaraba tompoko ya vemekina fa ino tsara le parti pasteur mazava zany fa manakray misy fantany manakoro zany no apetako farany resaka rafitra zany satria hoe fa reotrany no manazava hoe rafitra mampahantatsika malagasy de aminao zany io ny rafitra mety aminao zany hitanao fa mampandosina ny firenena ohatra hoe théocratie sa amapastorale zany fa fédéralisme zay zany ny anankiray ny anankiray de resaka pétrole efa mienitra koa nanazavanizy a fa matima fantaka bebe koa satria tety hoe ametaka raha finely karaha ohatra koa na finely ahoana politikanao anaty an'izao fireneny matanjaka reo de mitsanjaka pétrole hoe tsika mitsanjaka pétrole anareo satria misy afinely transmission ka pétrole hotrangana zany de zay toko mba fantanina napetaka de rahasoinoe ie iny andavana ataonao raha tonga anao fédéraliste sa théocratie raha mampasterana aloha de théocratie no hitako hoe mba mety ho tsaratsara fa sainginy za tsy anao lalam-panorenana zay metimety amina fa zay lalam-panorenana mety amin'ny vahoaka no atao fédéraliste ave état unitaire ave régime parlementaire ave za ndray zany ny tiako resana de zao raha tonga amin'ny fanjakana de anaova lalam-panorenana fa tsy référendum anao atao fa fifidianana lalam-panorenana no atao zany hoe hoan'ny olona zay miandany amin'ny hoe état unitaire fanjakana tokana fa efa natokana no mibaiko era Madagasikara de manao lalam-panorenana mikasika am'zay tahaka am'izao fanjakana nisy teo deuxième république zany sy ty am'izao fotoana zao ty de misy hoe zany ho lalam-panorenana semi régime parlementaire io no hitany ampandrosany ty firenena ty de manao lalam-panorenana koa ny tokony olona reo de alefo isafidianan'ny olona nenay indray ary fédéraliste no mety aminay fa tsy mety misy ty aty aminay misy mivolamenako any Antananarivo any mamoaka ny permis de anay ty mahandrava tsisy raha hoaninay na ndraiky azy de miala ty aminay volamena de roso any misy hoe rafitra fédéraliste ny mety ho tsara de misy nay manao hoe tena averina ny fitondrana mpanjaka raha ngany tena tsara fa tamin'ny andro ny fampanjaka tain'omby mivady ty asa misy mangalatra am'izao fotoana zao zao ny fahoreny gasy
dia eo mivavaka sasandray na io régime théocratie no mety amin'io e ohatrany eo amin'ny baiboly zany ka asaina manao propagande dia ny fanjakana ny miatoka ny lany dia ny vahoaka no misafidy hoe ina lalapan'ireny mety aminazy dia zay laniny amin'ireo dia ino tonanany fanjakana tsy hovaovana koa zay zany amin'iny dia le resaka hoe raffinerie pétrolier sy ny karaza ahoana fifandraisana amin'ny vahiny zay foana nkely mavoantsika gasy efa voa le toetsaitsika matahotra vazaha dia raha vao miresaka dia akorony amin'ny fianarana amin'ny vahiny io aza zao na ny mpanorana dia efa mitady vahiny koa nampy azy misy fanendrena tsy ty le lalàna ny cybercriminalité ty dia mpanao gazety mitabataba ny vahiny zay mananjanaka amintsika eto nefa mpanao gazety koa mitabataba nandehany amin'ny vahiny koa apio zay amin'ity fanjakana managejana n'ity loa cybercriminalité ty zany tsika zany vao misy raha atao zany dia mety vahiny moana aloha no atao rindrina mibana hoe hanao an'ity tsika fa akorona ataony vahiny hanao ty fa akorona ataony vahiny nga ty fireneny vahiny e sa tsika gasy hoe ty itsika zany dia tompo mangataka inatiny ety foana dia hobaiko ny vahiny dia ny vahiny nibaiko amizay atao amintsika eto zany zay ko aminao tsy izy vahiny aniliny ampandrosanao zany a zao mandro atsika zao no mety amin'ny vahiny fa mila olona masaha hanohatra ny tsy manjary atao amin'ny vahiny eto ty firenentsika malagasy tena votatsika ty firenena ty ary samasamy zany satria miaraka amin'ny any ambony a fa raha tsy miaraka amin'ny any ambony a mety hitovy amin'ny endralaro ihany masahany zany a satria ny any ambony io Andriamanitra Zanahary nitsona azy na hoalà nitsona azy na Elohim nitsona azy samana zay nitsona azy na Dieu na God na inona io no naniraka ana dikan'izay zay asolo firenentsika ty natao ka zay vahiny hiara-iasa amitsika dia hijery ny tombontsotsika izy koa moa iasantsika hiara-iasa ty amitsika fa hijery ny tombontsono fa mivadika ny tantara rehefa tonga ao atsika fa tsy niazy ihany no tsahana fa mba miaraka mahazo tombotsoa gagnant gagnant na win-win ka raha ifanaraka amizay ny vahiny amin'ny fitrandrana amin'ny pétrole leto amitsika anao raffinerie izy mahazo tsika mahazo ino antadiavin'ny vahoaka que demande le peuple zay nitadiavy fa mila fahasahina politika zany fa mila ny herin'Andriamanitra koa fa tsy vitanao maolona anao tokoa zany fa ny vahiny dia tena matanjaka sy mahery tokoa izy eny pasteur ity fandaniko ferany asa dia tambatra ao anatintsika koa no mety afatrao amin'izao fandarantsika manokana izao raha loatana hoe fandanovanao satria ianao anisan'ny avety fianarantsoa nisy ny forum économique izay nitanterahana fikavanana iray teto pasteur fantatra tao anatin'izay fa fahalalàna fampandrosoana eto Madagasikara ifianaratsoa fahalalàna kanefa ifianaratsoa dia manan-karena manam-pahaizana anisan'izany ianao anisan'ny avety fianaratsoa efa hatramin'ny valopolo isan-jato ny atao anatin'ny fahatrasatra ambony ity dia mahantra avokoa raha araky ny tarehimarika fantatra paito karena pasteur ka inona no mety hoe vahoarana nasosokevitra rosonao satria ity fianaratsoa ity zany dia fahalalàna amin'ny fampandrosoana marina zany tena marina zany tevavao eniko vao nanao fanambarana ilotsaka filoham-pirenena tamin'ny taona lasa izy ray aman-dreny be ngamba izy iny eo amin'ny sivifolo taona eo izy mbola natanjatanjaka dia zao ny zavatra niteneny zaho izy dia miarava anao sy ary niteran'ny fahasahinao a pasteur ozy izy fa tena mahasahy ianao ozy izy ary mankahery anao ny zavatra ataonao fa ity nitadidionao ozy izy ireo firenena vahiny reo zay nanjanaka atsika ozy izy talohany nazotsika farevatena dia fa lokaloka mihitsy izy nao hoe fianaratsoa ny fahalalàna fantano izy reo ka nidinika atao toe-karena reo lokaloka mihitsy zany reo vahiny rao talohany nazotsika farevatena hoe aza mba omena ny betsileo na ny faritany fianaratsoa ny fanjakana fa reo dia olo mahary-pery reo dia olo miasa ireo dia olo manam-pahaizana ka raha ireo faritany fianaratsoa reo ny mahazo ny fanjakana dia androso firenena malagasy io Madagasikara io dia tsy akombo amitsika tsy andohalika eo nolontsika tsy hitrosa volo amitsika tsy azotsika anao atao ininona intsony ka azo menan'ireo mihitsy ny fanjakana ka anao pasteur ozy izy raiky anakaviana io masahanao ozy izy satria raha tsy hiverina aminao fa napakevitra inao ka Andriamanitra tokoa ny naniraka anao dia ho avy amin'ny betsileo sy ny faritany fianaratsoa tokoa ty fanjakana ty dia handroso ty firenena malagasy ity fa ozy izy matahotra anao hoe azaky venao hiroso venao saipody ozy izy dia jerevy tokoa ny fanjakana hatramin'ny première république hatramintsika zao tsary mbola nitondra ny faritany fianaratsoa tsary mbola nitondra voatanany zareo vahiny reo mihitsy zany zay hoe tsy azo omena fanjakana ny
faritany fianaratso fa raha io mahazo fanjakana dia mandroso io firenena io dia mariny zany zato isan-jato satria zao atsika teto amin'ny faritany fianaratso sa mbola nisy nahazo fanjakana firenena zany itsika ny farahidiny mahantra indrindra araka lazaindreo mandalina toe-karenareo zay nanao forum mateto ary mbola jerevy ihany koa eran'izao tontolo zao satria mbola tsy tonga tamin'ny faritany fianaratso tokoa ny fanjakana dia itsika ny fadimy amin'ny mahantra indrindra isika zany hoe voatanan'le vahiny mihitsy zany dia zao voatery miakin-doha voatery mandokoalika voatery manao oimse oy vazaha vo mitara moa vazaha dia efa oimse sa misy raha azo atao fa dia oimse satria mahantrako mandoalika dia zao zavatra misy jerevy tsara fa misy amin'ny candidat faritany fianaratsoa pasteur Mayol nanao déclaration voalohany fa zao système ataony vahiny amin'io koa zao système ataony vahiny asivo candidat maromaro ometsika vola karamaitsika ao faritany fianaratsoa mba hiparitaka ny vato ao dia tavela ho azy candidat anankiray matanjaka zay atahoratsika ho avy eo io dia atsangany tokoa izy candidat maro samihafa samy betsileo samy antemorona nitetsaka sud-est tsy fianaratsoa avy atsimo zany hitsangana mba hanaparitaka ny vato mba tsy atongava amin'ny fanjakana e ka mba sokafo reny fijeritsika avy aty amin'ny fianarana hoe ho ampandrosotsika ve ty firenena ty sa dia andeha hiakin'ny foana tsika hampiakatra ny hafa sa mba ho raisitsika tagnana am'izay fa za mino fa tsy avahiny ny tompona andraikitra mitondra nyty firenetsika malagasy ty raha mbola kristianina matahotra an'andriamanitra tsika efa mivava fa andriamanitra ny naniraka atsika mitsoka mandeha aty atsimo mirivotry ny fanjakana io fandresena ary marinonareo raha diso zany avy anavaratra io dia mitsoka mandeha aty atsimo fa nitondra degofilo zafiaber fa nitondra mazengafo no tsiranana fa nitondra tomasina finoratsira am'izao fotoana zao dia miainana Tananarivo ao ny fanjakana dia samaina atsimo zareo tany mihaza fa sarotra ny mino satria fatany hoe le miala ao dia tsy maintsy mandeha aty atsimo mitsoka mandeha aty atsimo ny fanjakana io fa miakina amitsika ihany io ila hina ve tsika eto fianarana sa hoy tsika hoe ny anay dia ny hafa ihany mety aminay fa tsika eto fianarana tokoa dia magaga raha noana candidat hafa dia miray hina fa rehefa nytsika eto dia miparitaka dia mizarazara io dia ny afarany zay mitondra fanjakana ao zay ampandroso ny faritra misy anazy no ataony fa jereva tsika ny farany mahatra am'izao fa telo mitondra ny fandiva Tananarivo ao fa midiranao Tananarivo raha tany mahatra zany Madagasikara normalina ny azoko anazy ny fanjakana so ampandroso ny faritra misy ahy itsika ny mahanitra eto fa dia samy tonga saina ranona fa dia niatra afaka nome mahery ambava omana apo mieritreritra fa nirivotry ny fanjakana ao mitsoka mandeha aty atsimo fa nirivotra mitsoka mianavaratra any niombontsika ny fery nirivotra mianavaratra any niombontsika dia marino raha diso raha taromoko zay fa dia amin'ny raha sofa sa dia mitarotapony eto farany apo saboro fanjakana eto koa ny farany hoe iny ty raha taromo Mayol ty fitiavatany-drazana zany mifarana ihany koa ny fiarahantsika teto pasteur makasitraka anao ny vahiny teto amin'ny fahitana GTV ankasitrana ihany koa tsika beny izay naharitra ny ainao nahetra amin'ny farana anaraka izao fandarana manokana izao ary ihany koa teo ihany koa sika nandrainjara teo amin'ny antsony vatana makasitraka antsika rehetra tompo ankasitrana ihany koa namana teknisiana ambadika izay mampitany sarison feo atatokantranosika dia makasitraka anao pasteur soatra ny mpanao gazety mitondra antsika rehetra koa tatokantrano tato naharitra ny eny titona dia mafapana ihany mitoedra raha ny firenena mba nisafidiny manaraka nyty fandarana atyko dia ajadio zany ny fotoanantsika raha pito alahady fotoam-bavaka iraisam-ponona mitondrana ny zanaky ny fianaratsoa mivavaka am'izao azakazaka amin'ny raharaha-pirenena izao ao amin'ny espace royal amin'ny 2 hariva ny fotoanantsika zany dia ao tsika mba hifankahita fampiresaka raha misy fantanina tsy voavaly teto dia mba afaka miresaka ihany tsika ao zany rehefa mirava ny fotoanako dia misaotra ny télévision GTV misaotra tsika rehetra tato tokantrano tato atory anao dia mirarosoanao bonne nuit tonton bonne nuit tantine bonne nuit mikizy rehetra pasteur ametraka ny veloma sy mandra-piona indray ho amintsika rehetra veloma